Isaorana trano ilay nahary no ny nanomezana antsika andro vaovao indray amin'izao alarobia 20 décembre 2024 zao tafarakisika ato anatin'ny miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ary dia anterina ny arabo ambampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny Ramasina. Iaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery ary ao anatin'izany ny tondrana ny famakafakana sy iresahana ny fiainantsika malagasy ny fiainan'ny Madagasikara araka ny ambarombenombeny dia ny hoe tsy zavatra foronina eto na hoe misy zavatra tenitenenina fahatany fa ny iainantsika no resahana saingy maro amintsika no tsy mahafantatra marina, maro amintsika no mandray zavatra diso ka ny anjara ny miara-manonja dia miteny ny zava-misy ary mitondra ihany koa ny famenona ny tsy ampy any amintsika mianakavy any zany. Efa eto namako Faniry Razafy Manatany izay ampamakafaka ihany koa izy eto amin'ny miara-manonja, eo ihany koa ireo isehatra eto amin'ity fandaran'ity efa hitako ambadika eo zao ny professeur James Rajimba ary dia samy liny isika inona indray no entin'ny professeur James Rajimba ao amin'izany fandarana miara-manonja zay rehefa eo sika mahita izy fa miaraba ny Faniry aloha amin'izao fanombohana izao ndawary. Eny ary dia miraba rena miraba reo teknisiana zay niasa mafy tokoa ary dia vaovao tsara aloha no ampitaitsika ho an'ny mpijery mpanaraka ny MBS rina satria dia efa miverina amin'lohany ny fahitalavitry ny MBS zay somary nisy fahatapahany teo aloha teo no ny olana ara-teknika dia niasa mafy moa zany reo nisy kanala tsy nandeha reo teknisiantsika dia efa mandeha izy amin'izao fotoana zao efa azontsika arahana somatsara takizay ihany koa ny amin'ny radio sy ny amin'ireo famerenana rehetrarehetra efa manomboka ame tsara fa ny mpisopatra moa eny andalany eny foana mandeha mitifitra kely amin'ilay fréquence atsika dia rehefa misy manahiranirana andrareo dia tsindrina dia zany efa ady fiadiny kanosa daholo zany fa tsy ataontsika mahataitra zany dia miaraba antsika menakavy dia mankahera antsika menakavy eo anatrehan'ny adidy amanandraikitra sy ny tolona zay atrehntsika amin'izao fotoana izao. Akoatr'izay dia hitondrantsika maimaika aloha zany ny hoe ny 420 dia inona moa zany fa dia nidina niverina indray roponina ambato maro ry tetsy akatso omaly zay fandraisantsika eny nandritra ny fotoana ny miara-manonja dia nietsika akatso olana eo amin'ny rano daholo zany rehetrarehetra izany mbola anisany mampitaraina amin'izy ireo tsy fahampiany rano ary io dia hitovizany manodidina Antananarivo rehetrarehetra zany fa dia zay fokotany salo zany mampiasa an'izay zosy fahefany zay dia ireo no mijoro manoloana ny zava-misy sy manoloana an'ireo atsotsika hoe tena mety ho teritery samihafa ao anatin'izao tena hoe fitrohana sy fietsehana ara-tsosialim-bahoaka zao satria dia tena mafy amin'ny malagasy zany hoe tena tsisy rano, tsy manan-drano, tsy mahazo rano ary mividy rano lafo zany. Raha ny fokotany samihafa raha ataontsika jeritodika sy ny fahazomba avao dia efa misy roa andro ohatra ny tery Anjanahary 2 tery teny Soavim-bahoaka teny teny amin'ny 2 zao teny mety mihoatra an'izay mihitsy ary tsy nahazo rano. Talata maty Mandrosoivato Sabotsina Mena Ambondrona Faravohitra marobe zay fokotany zay tany saitsika 270 fokotany Antananarivo renivohitra ary saika ihany koa ny mifaritra lavitravitra manodidina andreo dia tsisy rano avokoa zany. Ny vaovao fantatra ohatra ho any Anjanahary 2 zao dia vidina anoany amin'ny 540 ariary any ny bidon ny rano zany eo an'izay manan-drano dia mivarotra amin'izany 12500 francs na 540. Omaly koa dia nisy filaharam-be saika efa isan'andro moa mahazatra amin'ny toerana rehetrarehetra teny Manjakaray teny. Rehefa miresaka Manjakaray tsika dia misy ny 2B, 2D, 2C zany dia mitaraina ao anatin'izany rano zany. Raha mitohy zao zava-misy zao dia hitovy kilao amin'ny vary mividin'ny rano 2 bidon eto Antananarivo renivohitra. Vary fantatsika vary mba moramora lay vary izay nafaran'ireny dia manodidina ny 220 na 320, misy moa 2 izy fa somary efa lay vary ratsiratsy dia mitovy sanda amin'izany ny vidin'ny rano 2 bidon raha ny
tsikaritra zany sy ny fahazoantsika nzay vaovao izay atram'izao hitenenantsika zao de tsy ahitanteny ny filohan'ny repoblika, tsy ahitanteny ny ministra prime ministre lehibe ny gouvernement ary reo ministra zay tena miandraikitra ohatra ny Jirama ministry ny Angovo dia any amin'ireo resaka jiro sy cobra any izy no manao selfie sy mandray reo solombavam-baoaka fa raha ny eo anivon'ny Jirama de mbola tsy hita mazava tsara hoe inona ny tokony ho fandraisana andraikitra amin'izao zavatra mitranga izao. Ny ministeran'ny rano sy ny fahadiovana sy ny fidiovana moa zany de mbola miatrika atrikasa indray na atelier mandritry ny 2 andro omaly sy androany eny amin'ny faritra Andorany fotsiny misy andrareo nefa ny vahoaka ato efa tena azo lazaina fa tena maina tanteraka mihitsy ny tenda, efa tena mitolona amin'ny tsifo rano ary ny olana ao anatin'ny tirara ty zany de miteraka aretina satria ny tsy fampin'ny torimaso akoatry ny hoe tokony isy fahadiovana sy fanadiovana tao de tsy mahavita an'izany satria tsy misy ny rano tena krizy ny rano tanteraka eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana itenenantsika izao ary saika amin'ny toerana rehetra zay ale manodidina Antananarivo dia mahita kalesa, mahita fiarakodia mitatotra rano amin'ny bidon na mitatotra rano amin'ny alalan'ny barika mifamezivezy eraka Antananarivo. Zany zava-misy amin'izao fotoana izao, ilay vely rano dia lasa fay rano raha ny fahitatsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Akoatr'izay dia ny vaovao zay napalahelo moa zany omaly dia nisy ny fanafian-dahalo tany Ampilira any Tranomaro any amin'ny Atsimonosy misy an'izay lalina iazo any Ambosary Atsimotany reo zay hanatanteraka zay asa sitrapo manampy mpiarabelona mizara fanampiana zay miaraka amin'ny PAM dia nisy zay fanafiana zay reo tanora ny andraikitra zany ao anatin'le Young Progress moa nisy an'izay dia voatafika izy ireo zay teny ambony moto de nisy fahafatesana iray de tena miondrika ampanajana isika amin'ny havan'ny fianakaviana zay anodimandry sy ireo naratra zany tam'izao fanafiana goavana omaly izao. Nandraindraiky ny mpitandro ny filaminana tany toerana zany ary dia efa azo sambelona zany ireo zay nanao an'izany fanafiana zay. Marobe raha zay fanafiana zay satria tsy milamy manontany ho an'ny eto Madagasikara fa niraisitsika io santiona moa zany satria anisany tena ao anatina action ngezabe mihitsy no omaly ny teo anivo ny mpitandro filaminana zay nampindreo fokon'olona zany tany antoerana. Dia rehefa miresaka faritra atsimo isika ny redynamisation ny antokotika Madagasikara zany dia ho tanterahana amin'ny 2 volana Desambra izao taona 2024 dia efa andalana ny azo Antoliary raha tsy efa tonga ny mihitsy azana reo eo anivo ny politika ny antokotika Madagasikara sy ny mpitarika ny RMDM ihany koa hitafa sy eo na mivoaka ny Toliary zany ao anatin'izao famelomamaso ny antokotika Madagasikara izao. Zay ara no ataontsika hoe mamaika ny 420 ora fa ny raharaha-polo io moa mbola mandeha foana ary dia efa andro vitsivitsy zay hiditra andro fahafiry zany tsika mety hoe fahatelo ve androany ao anatin'izany raharaha izany satria dia 220 no voaroroy mbola maro reo adevitra sy ireo raharaha zay diniana sy olona enona ao anatin'ity resaka Apollo 21 ity ary eny amin'ny tribonaly Anosy eny amin'izao fotoana izao zany ny maso ny mpanara-baovao hoe inona sy ahoana ary makaiza ny efarany ty raharaha ity. Efa nambaran'Andrinina Rabe Mananjara teo ary efa de samy miomana sy dodontsika menakavo hoe ho avy eo ny professeur James Saratsima zay ataontsika hoe ray volana lasa zay na mahery no niara-dalana tamintsika teto amin'ny fandarana miara-manonjy MBS dia nangatahantsika mihitsy izy professeur avy aloha ianao mba mitenena mihitsy ny aloha fa tena enjany ty raharaha ty de amitana zavatra vitsivitsy tsika ny amin'ny hoe io eny natao andretreza na leseny efa maro be nambaran'ny professeur James Saratsima sy ny ray aman-dreny
ary letra marson mikasika ny seni teo aloha sy ny ACC teo aloha sy ty ACC vaovao ty koa sy ty seni vaovao ty de io moa zany lay olona nytendren'ny filoham-pirenena atao anatin'ilay hoe anjarany no lasa filohan'ny seni dia saikizy menakavy ihany ny mandokondoko ao satria ao moa zany no hoe akaika ny fandray taminy anisan'ny ny asa tao anatin'ny orinasany ao ihany ko reo tena azo lazaina zany fa natolotry ireo zay efa maro anisa andatsaham-bato tenivony anteny merandoolona dia ny sosa malalaka zany composition na seni vaovao zany ao anatin'ireo sivy mandrafitra le bureau permanent seni zany fa eo ihany ko ty raharaha zay rahantsika mahita fiakarany vidim-piainanyity ny resaka Apollo 21 ho antanitsika ny professeur James Saratsima ity resaka Rothschild ity antanitsika ny professeur James Saratsima ny resaka ady tany indrindrandrindra ny fangoroan-karena sy ny tany ataon'reto karana tsy ny karana rehetra fa reo karana zay tena mampiteny ny anarany eto Madagasikara dia eo resantsika miaraka amin'ny professeur James Saratsima fa tsy atao ambany maso ty ny resaka fako miavosy eto Antananarivo renivohitra dia ho resantsika izany rehetrarehetra izany ny tanamasoandro ihany koa tena maromaro zavatra ho resantsika miaraka amin'ny professeur fa andao alohantsika iarabazy miarabanao andre matoa professeur dia totosoa matsara indray makasitraka faniry ary miaraba ny mpiaino sy mpijery ny MBS ny miara-manonja amin'izao fotoana izao marina fa betsaka ny zavatra tokony ho resansika fa araky ny fomba fijeriko azy aloha dia za tsy mba mihafahafa dia mazava be ny resakintsika androany mikasika an'ireo zavatra ny tany sana ho rehetra teo ny tonga dia anomboako azo aloha professeur zany satria tao anatin'ny actualité zay resaka zay vao tamin'ny alatsinainy teo dia veriko hoe tsika mola arbe zao mety mbola tsy ho taritsika zany lay fifidianana reo mpikambana braomaritra eo anivon'ny seni ity seni ity moa zany dia lay hoe hikarakara ny fifidianana dia mandà mandritry ny taona izy ireo tsy azo avozana zay ny voatondro ny lalàna ianao sy ny mpitsara iraisam-pirenena teo aloha zay kandidaty tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 miara-dalana aminao ihany koa anatin'ny tolona zany mon justice ary ao anatin'ny tolona amin'izay hoe fiarovana ny malagasy eto tandrazana izay na ny any ivelany satria anisa mbola miaro mafy ihany koa ary miteny ny zava-misy mahazo andreo malagasy any koety satria misy 710 izy ireo ho antanitsika rehefa avy eo amin'ny professeur zay dia miady mafy an'izany ianareo ary anisan'ny eritrretra hoe ametraka fitoriana mikasika ny seni sy ny ACC teo aloha io anefa ny seni vaovao professeur James Saratsima betsaka ny adevitra mahakasika izay dia everina fa ilain'ny vahoaka ilain'ny acteur politika ilain'ny société civile ny mahen'ny feonao sy ny mpiaradia aminao hoe ahoana ny hevitra professeur James Saratsima amin'izao composition sy ny vaovao izao makasitraka faniry mazava be fa efa betsaka ny resaka natao momba ny seni sy ny ACC ireo laza izahay hoe itory tsy ny ACC sy ny seni teo aloha ihany fa ny amin'izao fotoana izao koa tsy misy mihitsy neutralité araka ny fitenitsika nanendrenan'ireo olon'ireo zavatra hitana tsapa dia midika ny amin'izao fotoana izao zay vao nitendrena amin'izao fotoana izao dia tsy matoky an'izaniza ntsony ny filohanareo fa ny olona manodidina azy ihany no tikisany na izy tsy manan'olona ho tendrenao ntsony satria tsy misy mila azy ntsony ny olona zavatra roa zany ny azo tenenina amin'ny resaka ataony momba ny seni io manendrendry zay tiany izy dia lasa tsy maleo tena ntsony le seni na ny ACC olony ihany no ataony ao tsisy itokisany ntsony ny any velany ary ozy hoe tsy manan'olona ntsony keo izy efa ela ny teny an'izany tsy te hiditra ao anatin'io ny olona natambatambazana volabe ara hitanao fa tao amin'ny fitsarany zao misy mahazo 4 tapitapoka eo inona ny tena dikan'reny reny no tsy mety fa maninona tsy natao tany ambadimbadika tany rehefa etsara velatsy ihany ary tsy avy amin'ny amin'ny fa atao hoe volam-panjakana izy io ny olana amin'io dia mazava tsy maleo tena ntsony keo ny fitsarany zany ny dikany fa azonao vidiana amin'ny 4 raha mpitsara
dia izany tsy alalan'izany tena ohatran'ny hoe a tsy misaina izy manao an'ireny na manao fananiana anaovana diversion a mba tsy eritreretan'ny olona zavatra hafa la zao hoe inona ny antony nanomezanao 4 amin'izao fotoana izao a ndreny mpitsary reny voalohany aloha zany raha tena dinihana izy a afaka nataony afiny iny ohatrany namerenany vola amin'ny banque mondiale reny ko fa maninona ny atao pabe maso dia mijabaka ianao zany a dia hitan'ny rehetrarehetrran'izao tontolo izao nefa mpangalatra nareo amin'ny fitondrana meloka olo meloka olona tsy manao ny famarinana samy mahita daholo zany ny olona fa ny akamaroanareo dia mpisoloky ka ny tena marina amin'io seniny tendreny io verenako kely a efa nanao déclaration be deaibe zay sy ny anabavika letra marsona hoe tsy janony zay ary tsy anakeny io tsisy azonao angalaran'izany ntsony eto amin'ny firenena fa be zay alatra sy fampahoriana nampitondranay amin'ny vahoaka malagasy zay be loatra ary tsy mety tsony a ny zavatra ataonao miteny foana zay hoe rehefa tsy zakanao dia mialahy tsy azo tenenina ianao a fa mbola miziriziry a manafatra fitaovam-piadiana atao inona ndraiky io le fitaovam-piadiana fa ny eo am-ponao dia fantatrao ny ratsy nataonao dia te hiverina eo amin'ny pouvoir ianao satria miala teo ianao a dia tsy maintsy arany sazy tsy maintsy hijinja ny zavatra nafafinao ka miezaka mafy ianao a hitazona an'io fitondrana io amin'ny fomba rehetra nefa zao ny zavatra tokony ho fantatrao a na fitaovam-piadininina na fitaovam-piadininina entinao eo a tsy atahotra anao zany ntsony ny vahoaka jereo ny olona eran'ny toerana maro a efa midina an-dalambe ny tanysanao teo efa nireo any matomaro any akatso toerana maro be midina ary tsy miera amin'ny OMC tonga izy dia midina amin'izao fa baraky io OMC io a raha mandrara hoe a tsy mahazo midina amin'ny desambra zao a ny mpiariny zo ampanjifa am'zoma fa foloaogostra marary ange le vahoaka faniry efa tsisy hohanina tsony na enteta hoe ty vao isy fety tsy sakafo ny olona andrimato Christian Tabera mariny reny teniny reny afa rehefa tena zany ny atao hoe tsy amenao karama ny olona tsy amenao ny sahaza azy ny vidim-piainana tsy azo iainana tsony tsisy azo leferina tsony ny zavatra ataonareo ka raha momba ny OMC isakatsakana amin'io 10 desambra io dia milaza aminao fa zany hoe mitady loza izy zany ny olona hoa tsy miera amintsony tsy mila miera amin'izaniza io zo an'ny mpanjifa zo an'ny rehetrarehetra droit fondamental ozytsika ny liberté d'expression tokony ho avelanao idina ny olona andalambe rehefa tsy faly anao zay tiany atao hitsoka sifle hitarika ny olona anazava ny zavatra tsy mety ka aza sakanana ny olona midisy fa io dia ho an'ny rehetrarehetra io fa tsy ho an'ny mpanohitra rery ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny dinaneny an-dalambe anavotana ny firenena amin'ity vidim-piainana midangany ity dia ozy hoe tsy malala menatra nareo raha sanatry mieritreritra ny amoritra amin'ny vahoaka hoe tsy mahazo midina na mitady resaka da fikafika ozy ny tanora tsy amelana ny vahoaka idina an-dalambe voatanisanao teo efa be deaibe ny toerana zay efa tsisy miraraha azy tsony ny vahoaka fa midina ny olona fa vofaty iziko ary ninonina lazainao efa tsy matao maty angeny olona efa araky ny fitenitsika hoe manao viveriny ainy ny vahoaka amin'izao fotoan'izao fa tsisy hohanina tsony à titre d'information kely fotsiny professeur le amin'ny fahafolony volana desambra amin'izoma io zany andro raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ihany ko mariny zany ary za dia anisan'ny hidina hitarika ny olona normal be mihitsy ny fidinan'ny olona andalambe amin'ny fotoana io eran'izao tontolo izao dia fotoana iray io iraisamy malagasy iny na mpanohitra izy na mpomba amin'ny fitondrana izy na ina samy miaran'ny vidim-piainana daholy ka raha ohatra hoe amin'ny fotoana io mbola sakananao ihany ny vahoaka dia zavatra hafa zany ny tediavinareo zany hoe exciteny reo vahoaka hovononareo atao sorony eny an-dalambe
engany tsy anatsainany zany ianao ndray mato préfet fakalala tsara tsika alao ny olona anao hevitra kahalalana fa na rano tsy misy ny varoanina tsy misy ny olona efa mandositra ny dahalo ny insécurité tsy misy tena zany tsisy zavatra mandeha tsony tsisy zavatra voafehan'ity fitondrana tsiny eto amin'ny firenena ka mba tsisy ny tabataba re tompoko avy alao ny olona anao ny hevitra ampahalalahana avy alao ny olona hidina andalambe ilaza ny zavatra ao ampony ho anareo fitondrana zany engany e tsy ananao foana indray amorotra ny vahoaka andefa fitaovam-piadiana andefa moregy sy ny sisa sy ny sisa eny ary Andriamato Jemsaratsima anisan'ny vaovao tena nahazoana ihany koa tato ato zay ary vao tamin'ny fahalalerinandro teo tena mbola mitolona mafy mihitsy reo rahalahy sy anabavy any Tomasina any mikasika ny resaka tany voaingana tsy ela akory zay dia nalefantsika teto koa ny orona tsara sy ny orona peo Tanosy Belleville mbola mitolona mafy ry Nino Denis sy ry Joseph Elan am'izao fotoana izao zany na ny sénateur Momia zay resaka aty tany ary nampiakatra vahoaka Vanosy Belleville mihitsy tsika teto zay anisan'ireo nampanatsony ny tompon'andraikitry ny filaminana Tanosy be satria nisy dimy izy nampanatsona dia ray am'izany noho ny vahiny teto amintsika teto vao tsy ela akory dia nisy ihany koa fijoroany ny vahoaka ery amin'ny le Maklany erery satria tany 50 hektara lasa ny orinasa Velende zay anakarany zany ambolokandrona mijoro Amboanjo be mijoro zany rehetrarehetra zany tena hoe mahazavana mihitsy zany lay azo lazaintsika hoe orinasa zay any zany teratany zany sy ireo zay mitazona ny économie ny toe-karena ny secteur rehetra zay stratégique eto Madagasikara ary dia efa saika tafidy andapa tokoa moa ny olona an'izy ireo satria dia anisany nahazo toerana ao anatin'izany fiadinany repoblika izany zany ka ianareo anisan'ny nandeha tany avaratra iny nandeha tany amin'ny faritra Sofia tadidiko tsara amin'ny resaka Sokota professeur Jemsaratsima niaraka amin'ny ray aman-dreny Arlette Camarson nandeha ihany koa tany amin'iny faritra Tsirabe iny nijery zay fahoriany vahoaka malagasy zay inona ny hevitrao amin'izao situation tena hoe mazana be amina resaka ady tany zao marina zany fa nisy maromaro ny tany sana teo fa be de be era amin'ny Madagasikara no manao ny ataony ireo karan'ireo lereo zany tsy le karana tonga efa ela be taloha fa reto pakistania reto reo atao hoe bora reo ny tena impérialiste mpandrobany arem-pirenena ny malagasy reo amiko ireo dia olona tsy fanao enao ary na moka teny hafahafa mihitsy ary momba an'ireo tena marina ny teninao teo hoe Antamatavy ady tany Matsiravina tonga teto Antananarivo olona nalefandrareo ny resaka taminay sy ny anabavika Arlette Camarson nidinidinika taminay dia hidina any zahay ary ametraka fitoriana indray zahay momba n'ireo tany any Tomasindreo zay bodon'ny Filatex aloha tonga dia lazaintsika marina hoe izy mibodon'izy le tany any Tomasina io zany tany efa ela nijariny malagasy ary toraka zany eo Moramanga efa ninona tany Moramanga koa zay ary mandositra ny chef district rehefa mahitanay tsy sa manatrika anay toraka zany le any Tomasina hidina any zahay ary zahay dia tena miaro any voaka malagasy era Madagasikara be dehibe ny toerana tsy voatanisanao ao anatin'le Sokota voateninao dia association karana le bevolo reo mangalatra tanin'olona kitsirano zao matoy izy tafiditra ao andapa faniry dia piray tsy kombakomba aminy any ao amin'ny fitondrana piray tsy kombakomba aminy zany Rajoelina alao zava ny resaka tsy afaka manindry an'ireo izy raha tsy mahazo ny tsy afaka manao ny izy raha tsy mahazo ny avaliny ny fitondrana matoy izy misetrasetra ohatran'io dia manaiky compliceny zany le fitondrana le tany Tomasina tena nandady hidi-pitsarana misy na dia nanidy ny huissier tonga ny huissier dia mbola lavin'ireo ihany inona ny mahatonga azy manao an'izany zany hoe le tsorika aminao afa nyresaka tamin'ny procureur ny Tomasina zay fantatro tsara fa hoana ty fandehany ity data dia izy hoe tena manahirana izy sy vary zareo any Ndapa no manao an'io zao zany le izy
tsy ho tamatavy io ihany a fa lalana makany nakany iny zay feno alatra tany ataon'ny karana manomboka moramanga tsy any mbola alohany zay ary dia misy tany a bodon'ny karana tao moramanga efa renao angamba le ataon'ny zalahy io rehefa nanazava hoe rehefa tany naperaky ny colon de efa miverina malagasy zany zay ny lalàna dia rehefa misy contrat de tripartite ny contrat zany hoe ny vahoaka manajary ny tany teo a malagasy tompony sy ny fanjakana ary zay te mpandrarah tia hiasa eo zany hoe anaky telo zany vao afaka manapaka an'le izy fa ty bay 99 cent inge fivarotana tanyrazana carrément de tsy rariny io ary efa manao zay azo atao zay anafonana an'io koa ary matokisy ianao fa ny votanisana atao ny lalana analeanay ozy hoe era ny Madagasikara ny ely izy ary tsy araka mihitsy ny fitarainan'ny olona tena lazaiko ianao fa mampalahelo le vahoaka voatery miala amin'ny taniny tringisin'ny olona amin'ny bulldozer atongavan'ny hémorragie sy ny basy zany ny ataon'ny fitondrana io ary ny lecture politique mety possible am'zany ny coupable voalohany indrindra de fitondrana jiolahy io mafia zany reo fitondrandreo miaraka amin'ny mafia tanin'ny malagasy ny angalariny efa ny teny foana fa ny olo loatra ny reny tsy azo ametraka fitokisana mihitsy zareo nge satana ny tompon'ireo tsy malala n'zany Andriamanitra zany reo dogma lucifériany dogmandreo zany hoe fangalara-tany no ataon'ireo ary rehefa tsy manaiky azy de vonony araky ny teniny hoe zay rehetra tsy dakoro amintsika fa ny fahafatesana de zavatra normal de alefatsika any amin'ny fahafatesana ary viditsika na mivolinina na mivolinina ny tanindreo fa rehefa tsy manaiky izy de alefatsika am'izay lalana normal zay zany hoe amon'ny malagasy zany ny tena tedaviny nisy namanao mpanao gazety tafaresaka tamiko mba toroko hoe izy moa fa zareo tia tanindrazana resaka tamiko io zany tena atahorako ry zalahy de tsotra ho avy les plans les grands remplacements ataon'ny rahalahy ty zany hoe aripakireo ny voaka malagasy indrindra reo grand terrier malagasy reo zany aloha zao ny tena fahavaliny angalary ny tanindreo vononindreo de rehefa azo ny tany de mazava ny tanjon'ireo tsy maintsy mandoalika amintsika ireo malagasy reo izy de rehefa aveo androka nao malagasy eto amin'ny taninao ilatsaka ho fidina filoam-pirenena rehefa manomboka manao sondage am'izay zareo alefa le anariny raha ihany roa manko ny alefany ihany le any anaty magasinina forba le ray de le ray lefa niaraka tamin'ny Sarkozy le tary amin'ny ino ty le medef hitako tsara mihitsy reny efa manao any amin'ny Twitter any nge efa malaza be efa miteny foana izy any na indrindra merana Antananarivo io anisany manoana azy resatsika mihitsy reo aveo fa manahirana ny fijery an'le raharam-pirenena eto amin'izao fotoana zao karana very malagasy no filohan'ny Madagasikara raha sanatry avy mivava ka mbola tsy mijoro ihany tsika de matokisa ianareo malagasy fa ny taranaka malagasy de tsy hisy tsony atoato ty Madagasikara ty namen'Andriamanitra ho lovan'ny malagasy fa tsy lovan'ny karana ary nylazaiko teo za tsy contre ny karana rehetrarehetra tsoroky aminao raha fa misy dodako karana anankiray fa tsy karana ohatran'ireo fa lefa ela be tonga taloha reny efa mifandray tanteraka amin'ny malagasy ohatran'ny sinoa taloha efa tonga ela be fa ny vaovao tonga rehetra tatorina le mpanjanaka nampidiriny ty fitondrany ty amotika ny vahoaka malagasy anaovana sorona ny vahoaka malagasy amono ny vahoaka malagasy arakaraky ny amino ny ampidirany an'ireo no amino ny vahoaka arakarak' zany koa ny fangalaran'ny tany betsaka tsy voatanisako aminao eto ny ady nataonay momba ny accaparement de terre io any atao ambotry manjaka nge accaparement de terre nsaika ataon'ireo fa tsy vitany findrany emerité tosika izy zao maty tany nge zandry kely le jak liva jak sa ozy mifilazatsika azy maty tany ny dala ny aro ny tany tao ameritré tosika io mampiatsy tony ny zavatra ataon'ireo
ponina vany izy avany ny tanindrazany dia izao no lazaiko anao am'izay miseho hoe anao tanamasoandro tany firekitana malalaka be ny tanympanjakana ao maninona tsy tanympanjakana ny anaovanao azy fa tanyn'olona mibodonao zany hoe fikaray fotsiny azahoana miteny hoe manao zay ampalaza azy dia mody mitondra an'izay eo dia apetraka eo io fa aiza le vola izy efa fahity gouvernement efa récession totale efa fahity asphyxie totale io gouvernement io aiza izy nahita vola amin'ireo tsilda aiza izy nitady vola tsy manam-bola fa metraka fotsiny any engin eo izy dia ilaza fa efa manomboka ny tanamasoandro aza mamitapitaka olo loatra an'izany fa rehefa maivandonareo kely saina ohatran'io aza mivoaka ny iverinareo imbécile loatra anareo fa mipetra tsara tsy haitaona an'izay dia eny amin'ny tany malalaka atao apetraka ny an'izay eny amin'ny tanympanjakana fa tsy ny tany amin'ny karan'ny olona indray nompotehanareo ny vary efa manafatra nareo varina lika eo izy ihany afaranareo mbola manao ihany nareo tsy mitsahatra tsy azo anarina inona ihany ny tena tedavinareo amin'ny vahoaka malagasy inona ny zavatra tianareo hoaniny paty hoe efa mihina paty amin'ny vahoaka malagasy paty afaranareo sy anaovanareo bizina vary afaranareo fa anaovanareo bizina maninona ny tsy amena fitaovana fotsiny izy amin'ny karany ary ny tambary izy amin'ny karany indray nefa alainareo bodonareo inona zany ny tena tanjonareo oka zava ozy ny fitenenana fa tsy adaly zay akory ny am manitikitika manoloana zany zavatra resahan'ny professeur rehetra zany dia hoe inona no mety ho intérêt ny fitondram-panjakana miara-dalana amin'reto zay lazaina zany fa tena hoe anatina réseau mafieux reto zany satria misy ny teny hoe reo no namatsy vola ny coup d'état 2009 reo no nampiakatra 2018 fa manana intérêt koa reo zay manao an'izao accaparement na terre eto Madagasikara zao fa inona no mahatonga ny fanjakana tafajabaka ao anatin'izao raharaha zao professeur James mazava be rehefa dinihana akaiky le izy fotopotorana tsara le izy dia marina ny teninao Sarkozy anie filazako an'iny mantsy dia mpamon'olona iny namono an'i Kadhafi namono an'ny filoha maromaro taty Afrika ary tsy tsapan'le filohanareo kory hoe ao anatin'ny ligne de mire le ry atoato izy mamorona Apollo sy ny resantsika iny fa manahirana zavatra ataony ny mpanonga-panjakana menakavy reo ary nylazaka anao fa efa tafiditra andapy izy complice zany izy menakavy ao ny karany indrindraindrindra ny atahorany dia tsotra dendry zao izy alohan'ny elany filoha adaladala io dia alohatsika anangona ny tany fa raha tafaly io mety tsy avita nininina tsonytsika ary marina ny azy fa raha tafaly eo ny zandrikelinareo adaladala io tsisy overezinareo eto kory ny malagasy mbola sanatry mivava tsy manozona fa isy ny fitsaram-bahoaka ary isy ny fitsaran'ny lanitra tsy ho afabelonareo tsisy herin'ny maizina maleo amin'ny fanahy zany dia milaza hoe zay ve ny tanjon'ireo hoe dia mbola eo le filoham-pirenena mafia dia alohatsika mafia hiaraka aminy angalatra ny tany rehetrarehetra aza ho tsika mifehan'ireo malagasy eo fa rehefa tsy eo ve le fitondran'izao possible le restitution le tany makaty amin'ny malagasy professeur izany anaiky an'izany tsy maintsy averin'ireo araky ny teniny anabavika hoe atsangano ny buildinareo ataovy fa arodanay ireo ary manana droit zany tsika azo averina amin'ny malagasy ny taniny ary zay tsy anaiky association maro be zahay mitambatambatra efa manomana ny fitorinandreo ary atoato dia andeha ny fitorina localement eto Madagasikara sy miakatra amin'ny firaisam-pirenena io fitorina atao io tsy ela hoa fifampanmanana an'izany zay ary manangona amin'ny profo rehetrarehetra zavatra ratsy ataon'io fitondrana io dia efa ampelantananay io ampelantananay daholo ny document rehetra matoa miteny dia fiteny foanany hoe tsy miteniteny foana zahay tompoko fa matoa zay miteny dia manana profo ka ataovy zay ataonareo atsangano zay atsanganareo fa ny vola malagasy
aondranareo rehetrarehetra any na ny paradis fiscaux na ny avoary ilicitinareo rehetrarehetra ireo misy fotoana tsy maintsy iverenan'ireo eto amin'ny tany razana maninona vaoaka kely malagasy tsy mihinan-kanina fa miady zanaka malagasy ny efaniry miady amin'ny alika ny anaty pobelina mba hisakafo isa maharaina mahita an'izany mandalo amin'ny toerana misy pobelina anankiray a zazakely 3 taona 4 taona dia nyzokony angamba 5 taona eo 50 mètres d'ici misy an'izany koa eto dia milaza aminao fa miady amin'ny alika izy a miaro n'le sakafo ny pobelina mba hihinana le zandriny mbola eketsika ve zany mavaky fo a miteny aminao isan'andro mahita an'izany ary manomboka tsy tatiko le izy matoa masika fiteny rendray na tsy tia asika ary dia mahita anyreto maivandoa rehetrarehetra reto olona tsy malala ny zavatra tokony ataony fa izy ndray mbola mieboebo miteny hoe mandeha ny fitantanana mandeha zao rehetrarehetra zao ny rano tsy misy teneninao teo jiro tsy misy ny sakafo tsy misy ny vidim-piainana tsy takatry ny vahoaka ntsony ny inflation io tsy maîtriser ntsony zalakarana lazainao ihany ane mbola tompony io na Jovena na Telma na reo rehetrarehetra jirama rehetra nge mitovy ny mpanafatra vary mpanao bizina ny vary reo nge kary zala ihany zala mafia ozy ianao ao anatin'le association mafieuse izy menakaviny eo ka ny tena marina zany dia miady mafiatsika malagasy tompoko miady amindreo fitondrana ny jiola mpambotry ny vaoaka malagasy reo ny tena mahavarina nefany dia efa miala kelikely efa misy matsiaro tena io mahatonga miteny aminao hoe tsy mahita olona nalefa tao amin'ny sini intsony izy dia lasa tsy maleo tena intsony le sini fa olona ihany ny ataony eo tsy matoky izy na tsy mahita olona toraka zany ny ACC fa efa hipetraka amin'ny herina robony iny vita io fitsarana polo io dia tafapetraka iko ny fitorinanay momba n'izany fa nametrahana an'ireo olona tao amin'ny ACC sy ny seni ireo tsy ho amelanay teo aloha tsy ho amelanay fa fanetry be amin'ny firenena reo korary efa nanatsidika Apollo 21 ianao professeur James Aratsima satria za mono raha malaza amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny alatsinainy fa 4 volana desambra teo dia mbola mitohy izy amin'izao fotoana izao efa nisy fanehoan-kevitra ihany nataona olom-pirenena maro mpanao politika ary efa nisesy ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpisolo vava mpiaro an'reto voaroroy amin'ny Apollo 21 reto zany ny amin'ny hoe alefasy mivatana ho reny vahoaka misy ty raharaha ty nandahany zany moa teny nivo mifampanaovana zany ny amin'ny hoe tsy mety zany fa aloha andeha amin'izao le izy dia maromaro ny adevitra teraka ao anatin'izany ny zava-dehibe zay nisy efa navoaka ny gazety samihafa dia hoe tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao no efa nifampiresaka tamin'ilay voaroroy ilay lazaina zany fa tera tamin'ny frantsay ny neritreretina ho prime ministre tamin'izany fotoanandro zany dia misy izay nahazo toerana anatin'ny gouvernement tandray mitazona diplomasia malagasy misy izay mitazona ny fiadina ny tanàna Antananarivo misy mitazona andraikitra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misy izay mpanolo-tsaina ny filoha teo aloha tamin'ny andron'ny tetezamita ireny izay manana andraikitra mampanakanto azy zany zay resany fa efa mifampiresaka taminy dia hoe ketrika fanadiovana io fandaminana io sy ny sisa fa tsisy fifofona ain'olona zany tao anatin'izany nisy kosa nefa ny raharaham-bola zay nyresahany zany olona voaroro zany ny Paul Fanoirana na Paul Maillon titsika resahana ao anatin'izany adevitra zany nanao révélation anaran'olona izy tsy ho resaka mola izy fa anjarantsika no miresaka anaty gazety marobe ny adevitra mandeha anatin'izao raharaha zao ny hevitry professeur James Aratsima le Apollo 21 ty nge dia nalaza eran'izao tontolo zao imezan'ny frantsay le izy nisy mpisolo vava namako miaro ny voaroro ray amindreo le izy ny professy tsisy vesatra nakely azy mampimibe le dossier ozy tonga dia tsorika aminao izy zany maître Radilfe zany miresaka amiko zany dia ozy matsia hoe na ny ray aza vida le dossier dia zao ny fijeriko an'izy io nataon'ny filoha io
satria talohan'ireny efa nitetitetika izy hoe misy nitady amono ny segy, misy nitady amono zao, misy nitady amono ny député, farany hoe misy nitady amono ny filohanareo. Tena marina amin'io dia nitaditady izy hevitra amerenana fitokisana aminy mba ho tiavan'ny olona azy. Patriotisme zany ny tiany velomina an'io tamin'ny vahoaka, fa diso fiantefa le tetika dia lasa nijabaka any amin'ny zavatra tsy fanao. Zany hoe ny tena nitadiavany tamin'io mba hitiavan'ny olona azy, satria fa ambany dia ambany dia ambany ny ataontsika hoe fitiavan'ny malagasy azy, dia mitady ny hevitra rehetrarehetra izy mba hiverenany ny fitokisan'ny malagasy aminy, nefa tsy izay no niseho. Dia tafajabaka izy io. Ny tena manahirana amin'io dia zao vahiny frantsay tabatabainao eran'io rehetrarehetra io, tsy pro frantsay na pro anizaniza fa za tena tsorika aminao fa pro malagasy aloha. Malagasy aloha amiko ny zava-dehibe indrindra sy ny tanyrazako, fa mikitikitika an'io izy dia mitovitovy amin'ny sema rehetra taty Afrika io. Tanao ny nazo any Gabgo reny, jereo ny zavatra misy any Malisy any rehetrarehetra io, tovitovy amin'io ny zavatra iseo. Raha mbola mitoy zao resaka zao, ny tanjon'ny Andry Rajoelina tamin'ireny dia ny amerina fitokisan'ny vahoaka fa efa tsisy mino azy tsony niza. Tabataba nefa ny nataony hoe Paul Rafanoirana ny frantsay, le officier frantsay Philippe François ny anarany teo frantsay ny manodidina rehetra teo ny gazety afrikanina amin'ny tabataba io African Intelligence io frantsay ireo rehetrarehetra reo dia mikotrika ny amtehana ny filohantsika ary nylazai ny ministra ny serasera zany. Nefa izy any mandeha mitady vola any na mangataka ary izy hoe misy mission ataon'ny ministera ray lazaiko anao ty dia miantsony amafady frantsay izy angatabola anaovana an'iny andanana ny assemblée na ny volam-pisantsika keka mbola avany amin'ny frantsay ny akamarony, dia tsy malala menatra ve nareo, dia ny accuseny ny ambassady frantsay hoe ny premier conseiller nareo fa lasa nitsoaka zavatra lainga amin'ny fironina rehetrarehetra zao. Na ny tany na zava-be hoe ministera maromaro misy fantako miasa amin'ireny na nytaniko hoe ahoana ny ataonareo amin'izao tsisy vola zao, mangataka any amin'ny ambassady frantsay zay vao mandeha ozy. Zany ve ny atao hoe fitondrana malagasy voangana misy ny ambassady frantsay na mifanampiana ho an'ny fitsarana ho an'ny gendarmerie maromaro ao anatin'le campagne de dénigrement le hoe ny ambassady frantsay no niketrika an'le Apollo 21 eno ka zany eny mampime amin'le izy le olona accusenao na ny gendarmerie rehetrarehetra nge na mivoaingana izy na me telefônina marobe koa ny tany Tuileries tany nizarana telefônina portable daholo ny gendarme hoe esaniny maika fa tena milaza aminao fa mbola avany amin'ny frantsay daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny budget atsika ao amin'ny Sénat na any amin'ny assemblée ary nge mbola miankina amin'izany ka inona ny mampidedadedaka anao anao an'io. Teverenako le teninao momban'ny Apollo teo, nangataka ny métro lala tsorinety hoe ataovy amin'ny télépublique mba vitandretra izy amin'ny ainao manjery mahita daholo inona zany efa milaza anareo fa tsy hanao an'izany mihitsy izy matoy izy manome an'ireny 4 rimasom-bahoaka ireny ka doange reny en cour suprême io zany hoe ny conseil d'état ny inona mozy ty ny commissaire de la loi ny maromaro zany no misitraka zany cour des comptes ny rehetrarehetra. Inona zany ny andrasanao amin'ireo olona voavidy vola reo, inona corrompu reo mandray an'ireny ao anatin'ny fitsarana amin'izao raha mba nataony raha mba misy lokelo izy dia tany ambadimbadika tany nataony ohatra ny nanaovany ny vola amin'ny banque mondiale reny na fenipeniny tany zao tapitra malala ny zavatra nataony inge ny vahoaka tsisy zay tsy miteny fa ahoana séparation de pouvoir amin'ireny professeur satria tokony avaka le exécutif sy lay tsy fantan'izany judiciaire tsy fantan'izany ary aleo izy tsy alala zavatra na ny fitsarana na ny exécutif sy ny rehetrarehetra nge tokony hisaraka même seni
ato membre en gouvernement le Ramatoa eranga présidence dia milaza izy fa indépendant mba fomba ahoana moa mahay be indépendant andreo mbola fitoriana apetraka aiko io zay tsy misy neutralité mihitsy ho io na de kely aza de rehefa aveo indray laza fa azo raisina fa tsy mitombona ny zavatra ataonay de vitatsika eo vitatsika eo fa hatrany amin'ny TPI sy ny sisa no alefanay lavitra io resaka io fa zay tsy anaikinaiky foana ataonareo ohatran'io ny voaka malagasy de maveriky farany momba an'io Apollo 21 io petsaka ane ny olona ao anatiny io mitsikombakomba amin'ny resaka zao hoe nytanisy ianao tao hoe misy maray andraiky sy fitondrana na tonga de tsoratra hoe ministry ny rahambahiny io ny anisan'ny voatonontonona tao ny merana Antananarivo voatonontonona tao efa izy rehetra efa miady atrano tsisy mifampatoky ministra maro nefa voatonontonona tao iza zany sisa manodidina azy eo mahay matra anatin'le fiadinan'ny gouvernement rehefa ady saritaka ny ao anatin'ny fiadinan'ny république efa mpiasa amin'ny filatex ny tafiditra ao io ny lazaiko anao hoe efa association de malfaiteurs association de criminels efa grave zany misy eto amin'ny firenena malfaiteur criminel nge famonon'olona kisirano nge zao atao amin'ny voaka malagasy zao crime contre l'humanité teny efa zavatra manahirana zany mahatonga miteny aminao hoe mba hajanony ny famononan'ny malagasy ataonareo ty malatsa-dranomaso mahita ny vahoaka malagasy verisaina eny an-dalana hitady vohitsaky ny tomobile tena sahirana ny antony io fitondrana io zareo be kibo mirerera ny tanàna milaza fa mahavita mi en réalité tena lazaiko anao ny opoko zao mahitsy fiteny olona tsy fanao enao pisoloky ary tsy maintsy ady tsy maintsy iady reo ary tsy maintsy horesiny jiolany olo tsy vanina izy menakavy samy mpamosavy aloha ny famono ao hita amin'ny vahoaka fa tsy ny vahoaka malagasy no pitehana ohatran'io eny ary Apollo 21 iny lesaka fako manko ianao to professeur James zany zara teo koa nahita zany lalina andeha aty ampiasana de nahita an'izany tena nalaiko sary eo mola izy fa tena eo ambonin'ny fako le malagasy rem-pianakaviana ranabavy miaraka amin'ny alika de mikapoka an'le alika satria tokony ho an'le tena mampalahelo izy malatsa-dranomaso nalaila izy ary le fako amin'io tena mivangongo tena tsy hitanono de angatahantsika namana teknisiana mba afaka misety kely koa professeur James Saratsima zany de angatahantsika namana teknisiana satria tena mivangongo ny fako eto Antananarivo rakopako Antananarivo renivohitra hoe ity no kabary nataony be ny tanàna naina ndretsy itoaina tamin'ny fampelezakevitra nataony miresaka io resaka fako io dia holalovantsika kely zay rehefa aveo professeur James Saratsima asivy retour kely iza zany no amerina ny savant commune président Rajoel amerina ny savant commune alo iverina ny commune ny samva tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety amizay tsy mifanilika ndraiky teo aloha ataony commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty am mibe ny tanàna ny tompona ndraiky raha tsy vita ny asa mety mazava be professeur James Saratsima de ataovy namana teknisiana ataovy ao ambadiky le fond le resaka eto le fako misavovona raha zany mba ho hitan'ny vahoaka tsara mihitsy zao nge ny adalany le fitondrana am'le eto amin'ny tanàna Antananarivo ihany koa zany iny le zava-misy feo an'iny professeur James vao tamin'ny 2019 iny angambany eran'ny rehetrarehetra io eran'ny Antananarivo maloto le tanàna alaza renivohitra malotondro eran-tany ndray Antananarivo amin'io milaza be ny tanàna io amiko manko ohatra ny fijerika azy ohatra ny tena matoko teny izy hoe tena laniny vahoaka tokoa nefa samy malala ny fomba nalan'iny teo ohatra ny mino izy fa lany tena lany dia izy mirediredy ohatra ny tsy misaina io zao
ny tena ao ambadikiny eny dia tsotra misy projet any amerikanina produire zay ny tena tsy namelany na tongavany tim teo resaka 75 millions de dollars io tsy namelany a natongavany tim hitatana ny commune nangala bato izy a ny ampiasan'izao osika rehetrarehetra zao izy a mba ho tafapetraka eo dia varina maheno an'le kabary a mieritreritra hoe tena lany tokoa ve ny feritreretana ny tenany nefa tsisy zay tsy malala fa tsy lany izy fa labato ny natongavany teo dia izy mirediredy io dia tsotra rofy aloha ny fako enao mipromettre fandroakan'ireo midedadedaka ohatran'ireny indreny zao nao mialatsiny fa tsy voaroakanao le fako rofy le fako a rehefa voaroakanao ny tanàna madio ny tanàna mifako eran'ny Antananarivo voaroaka zay anao vao mafaka miteny zay vao mananatra ny vahoaka hoe a ary tsy any anatin'ny poubelle ny any daba-jordira ny fakonareo tsy izany akory ny olana fa hitako amin'ny tabataba ny Twitter ao ny vahoaka fomba azy ireo mpanao compte fako rehetrarehetra ireo mazavany ny tanjonareo fa tsy maininina lehibe ny tanànanareo tena zany ny atao hoe a nul le mot est simple zéro kaza midedehako ohatran'io ianao fa tsisy zay tsy malala ny plan nareo rehetrarehetra ireo na ianao na ny ministra sasasasany ao na io ministry ny étrange zao izy ny fitenenana io mifantatro dao le ngenareo mitsikombakomba lalasonoro zany dia nareo ve dia tsy malala fa efa mifanaritaky nareo samy maka ny azy daholo nareo zay le ataoko hoe a ny fitondrana ohatran'io fa rehefa samy jiolany ao anatiny dia tsy maintsy mifamono rehefa olona ty volany ao anatiny zay le lazaiko hoe manompo mamona zay le lazaiko hoe na fihinanana ataon'io filohanareo ara tsy nisy baiboly dogme satanika eo any ny ataon'ireo ka zay ny tenenako faniry hoe a mazava be mihitsy ny tenika raha mba numera io tsy eo neny tokony numera teo afa ny firenena raha ny tim manitondra teo za tsy pronizaniza fa taza maso erana Antananarivo ny fako io a ary zay lazaiko anao zany hoe isan'andro a mandalo eo dia vaky mifoko a isan'andro le zazakely tazako ao dia mijanona foana dia manontany hoe ahoana ny ataonareo lahy aizy dada sy neny tady vola osy dia aizy izy zao neninay marary ao an-trano osy dia tsy misy sakafo zany ny zavatra miseho a ary tsy karay zany a fa isaky ny zordira andalovanao dia toraka izany ianao zao niteny teo hoe nandalo ianao dia hitanao ny anabavy ninona ohatran'izany dia lasa tapoka ny eritreritry faniry a fa ny Koety any teneninao teo koa 117 fito amby folo amby zato ny anabavy tika ny roi ny Koety ny Koetianina tany miandana mody 7 amby folo ny any amponja ary ny tena tahoraka dia fatifaty ihany ireo miantoka ny avion andana ny Koetianina miantoka ny rehetrarehetrarehetra dia niteny tamin'ny gouvernement hoe ame autorisation zay a hipetrahanay any vato a ampidinan'ireo olonireo ny consultsika ndray re tompoko ny nandaha aty amiko ny anaran'ireo olona rehetrarehetra ireo a azoko vakina aminao eo fa inona moa ny antony amakinan'izany andreneny malagasy kely tsy nanam-bola izy matoa lasa lasany nitady zavatra teto izy tsy tafavoaka tsony dia sanatry ny vava efa manao andevo ny teniny any ampitany izy tenany any izy a dia mbola alefa ody izy a dia le fitondrana malagasy indray mandaha tsy avelany a tsy avelany hijanonao hivato le avion hitondra nefa tsy mandony ininina zany le fitondrana malagasy na ny avion mandeha na ny hoe mipetrahan'le sidina fotsiny ny angatahany a iverenany reto a reo olona voatazona an'ireo a eny vato ao anatin'io a izahay mikarakara an'ireo koa zay manao zay afaka mihitsy a satria ny association hoe VNNM zay mikarakara azy zay lasa rehetra tany a maro be no mitaraina tamin'ny madame Arlette hoe a ahoana madama ny ataonay fa maty zay aty tena sahirany zahay aty inona ny tokony ataonay dia mazava ny teniko koa amin'ireo anabavy ireo a
efa tsisy ninona tsony ange eto amin'ny tanindrazana mba tombotsoka ny olona efa tsy mahita hohanina tsony tsisy asa ho ataony nefa nareo midetaka fa amorona asa amorona zao rehetrarehetra zao mbala zao hoe amin'ny fomba ahoana ny anaovana amoronana nareo asa nefa ny orinasa matanjaka malagasy aza potehanareo ao anatin'izany ny tiako ny magro sy ny rehetrarehetra tsy avelanareo nefa asa firy ny potehanareo amin'ireny asa tokony olona ananasa potehanareo ny filora valomanana tsy eo amin'ny pouvoir atsony ka inona mbola nenjehanareo le orinasa mba esan'ny malagasy ohatra hoe triple ny magro sy ny karazan'ireo betsaka dia le mpandraraha malagasy tadidiko tapika eto nanafatra mpandraraha tany an-dafy tany inge Macron karana dolina nalefany tany na iray raha tsisy mpandraraha malagasy tany reo zany ny mpandraraha malagasy aminy reo nazaka anao hoe mafia reo na izany raha tsy takatry ny sainy le boakelinareo ty fa ho anatin'ny ligne de miran'ny frantsay lery aloha ny ananao foana eo mananatra ihany fa ny communauté internationale tsy misangatsangy aminao ahita raharaha ianao ary za tsy ahita hoe malagasy tsaraina any amin'ny TPI tsy tiako zany satria na alika na inona mitondrany eo dia iny aloha zany ny filohan'ny malagasy ka dia miteny mba tsy siny zany voalohany indrindra araky ny teninao hoe voalohany indrindra eran-tany dia tsy ahita malagasy tsaraina any ny tena marina zany dia tsotra feveran'ny frantsay ny mpandraraha malagasy dia efa inexistant zany ny tenenako aminao hoe any Tanamasoandro inge excuse fotsiny hoe anao Tanamasoandro na volana tsisy mabe omby meritry atosika inona ny tetsy ambotro manjaka dia voatosika teo dia nikisaka hoe 600 millions de dollars no tadiavina amin'io ny varomangatsika andraso aloha faniry zany eo ihany fa mifieritreretany zany dia aka volany amin'le banque Rothschild izy zao nefa nilazaiko anao macroéconomique atsika tompoko tsy manana possibilité anaovana an'izany tsy manantsika tsy misy stabilité eto na politika ny firenena mikorosofahana iza ny mpandraraha andeha ho eto iza inona nilazaiko ianao à peu près efa ely zany $1,500 na €1,500 ny karamandreo isan'andro manao dossier fotsiny isan'andro dia reo raha nahiko hoe ahoana dia zay ny mahatonga amin'ny teny hoe misy resaka famirenam-bola ao anatin'io ary resaka fanadiovam-bola ty système atao hoe fonds souverain sy efa nitataraiko efa nilazaiko ianao ny hevitry momban'io financement parallèle zany ny tanjotanjona mabadika koa ka aiza re ny ahitanareo vola aiza ny amezanareo volan'ny Rothschild indray fa reo nge tsy tonga eto fotsiny dia ny volany ny alefany any ambaravarakely omenanareo fa matoa izy tonga eo dia nisy fanarahana maizina tany ambadika any ny Rothschild ny Rockefeller reo nge reo ny tompon'ny franc-maçon sy ny Illuminati izy tsy mahalala an'izany miaraka ny groupe Bilderberg zay mihitsy izy menakavy reo dia reo nefa ny afaranao dia efa fantatra anizy zany hoe qui tuante et je te dirai qui tu es lazao izy miaraka aminao dia fantatra hoe izy anao dia zay le problème nge raha antsika malala fa ambotry ny malagasy ny tanjonao amindreo efa niteny ateo fa na hoelana hoangina na hoelana hoangina tsisy olona andevo eto amin'ny tany zany mandra-pahafatiny ary tsy maintsy afaka amin'ny malagasy efa matsiaro teny izy zao efa farany fahoriana ny ampitondranareo azy tena efa tsy mety tsony efa tsy rariny tsony ka tsotra be ny teniko amin'izay rehefa tsy mahay ninona re tompoko rehefa angaratra re tompoko efa be zay efa tamin'ny gony ny batainareo ny fanana amin'ny malagasy na volameny io na vatosoa io na fananana malagasy rehetra tany rehetrarehetra iny ndroahanareo amin'ny tany ny malagasy mba ajanony amin'izay ny zavatra taonareo dia mahaiza mametra-pialana dia ameoan'ny olona tena tia tanyrazana ny fitondrana
mba hiverenany sotoavina amin'ny malagasy a sy ny fihavanana malagasy fa io sisa no ananantsika io ny lalana iva amin'ny Madagasikara amin'ity crise be ty a satria aitsika zany hoe fihavanana zany tsisy mampianatra atsika an'izany ao anatin'ny raha amin'ny malagasy tompoko ny atao hoe fihavanana nio moa zany nandresaka fandrarana ihany koa raha de bahana ny vahiny le izy ary zany mampikaikaika mihitsiny zany hitantsika moa zany zao satria tokony isy agrément na permis zany hivoaka ny hoany amin'ny 25 volana Desambra any ho an'ireo mpanondrana crabe vivant zany na crabe velona professeur James Saratsiny de ny tsonono mampiteny ny anarana le tsono voatonga tateoriny lay tena mirere mihitsy fa tena miaraka amin'ny fitondrana manana orinasa 5 izy fa ray ihany ny tompon'ireo de reo manao an'le asa de manambaka ny mpanjony malagasy any amin'ny faritra rehetrarehetra any nefa misy malagasy mahay sy manao an'izany asa zany de io hiteo ny ataon'ny autorité sanitaire alioetika zany makasika ny famoahana amin'ny ity karazana permis ity mba afahandreo orinasa malagasy zany mba manao fandrana satria na resaky ohatr'izany ary de bahanana sakana amin'ny malagasy ary zay le manahirina an'izy ity satria betsaka ny mahazo tombotsoa satria ny rehetra ty ambony moa zany manao de manao koa ny manodidina rehetra mba maka ekolazy any ambadika any de lasa sahirana le malagasy zay tena mamelona manao mba fandrarana kely le veriny fa vitany izy ny tiako andehanany adefitra professeur James Saratsima anambarany filohan'ny republika hoe raha ohatra ka tsy atomboka ny lalana ny renitrezy amin'ity de tsy hanao politika hatramin'izao voa rapide tokony efa natomboka tsy mandeha le imeritsy atosika andotam-penaka le 10 kilometatra io lay tanamasoandro io adevitra be mbola nresanao ary metezitra ny olona tsy resaka liva-jaka sapira koa no tenin'ny professeur teo fa olona avy any meritsy atosika zany resany zany ny flyover tsy mandeha amin'izay loany amin'izao fotoana zao inona nanambabona Antananarivo sy ny Atsimorano rehetra iny hoe isy lalana tsara tare ohatran'izao nisy fepotona koa natokana le fitondrana tsy vitan'le izy lay autoroute rehefa nahita lalana tany amin'ny Sinoa ny fanjakana malagasy niaraka amin'le projet Tatom amin'le extension Port Thomas io sady anatsara ny RN2 de tsy nahita hevitra tamin'izay le fanjakana de nitototota tany Egypte tany ray de mieritreritra amin'ny Abdul Fattah hoe no anampy vola amin'le autoroute le téléphérique moa zany mandeha le karazana fitsirihana kely madinidinika de hoe andeha any fokotany le izy zany ao anatin'le hoe étude d'impact environnemental de professeur James mbola vary mangatsika daholo reo zany hoe milliards de dollars mbola hotadiavina le fanjakana hatramin'le gasikara hoe tsy maintsy tokony natomboka tamin'ny farany taona 2020 eo le orinasa mpanamboatra fiarakodia tsisy ninina tena tranodainga le fitondrana ahoana ny ahita tena mampimele izy tena voatanisanao teo fa be deaibe ny zavatra nylazainy ary marina ny tenina hoe tranodainga inona moa ny zavatra tataon'io fitondrana io andrebirebena amin'ny vahoaka io ne nylazaiko eo tsisy minono ntsony izany izy tsisy mpinono io na ny ray ary tsisy matahotra n'itsony koa teneniko anao teo hoe midina an-dalambe ny olona tsy mihera ntsony ty aza-pitahorina ny olona ngitanao tsara ny zavatra mety iseo hoe amin'ny 10 Desambra io aloha ny olona amin'izao analakely mihitsy no fotoana nomeny zany tonga voalohany eny ary zany anisan'ny tarika tena tsorika mihitsy amaly ianao zany ny zon'ny mpanjifa za tena hiaraka amin'ny zoan'ny mpanjifa mihitsy fa mijaly eny vahoaka ho ahy ny mpandraraha malagasy ny fitanisanao sy teo any sinoany eny nikarakaranyio resaka trondro sy ny aliotika rehetra fozaositsika ny sinoa ngeny eo ambadika io ary mandrahoana tena zay mihitsy manao chantage zany hoe tsy ampy azy refesiny le fitondrana malagasy tsy malala menatra tsony iny bande sudine eny tetaviny arena mio papana eny eo ambadika io matoa zay mitabataba ny huile zépard sy ny bande sud sy ny rehetrarehetra iny tena tsoroka aminao fa tapitra manatona atsika ny eran'izao tontolo zao puissance Madagasikara amin'izay fotoan'izay fa sakanana iza no misakana le fitondrana petrana eo io fitondrana andrazelo io ngeka fitondrana napetraka ry zareo aninona ny Egypte ianao Egypte ngeka ny Amerikanina ianao ambadiky ny Egypte ary tsy manao ninina tsy hoe tiako na maninona le filo Egyptiana fa mafianga io bandy io io le nanongana ny Hosni Moubarak
tout à fait tovy any a nanaovany any nanaovany Français Sarkozy sy io filoha égyptianina io de milaza aminao a fa raha io neterany a de mbola lainga koa ny fitahany amin'ny malagasy tsy ameninanao zany io akoatran'izay a todika ary a makary a efa tapidalana vita tsaratsara ny mametra-pialana miaika fa tsy vitanareo le fitondrana amin'ny firenena betsaka ny olona mahay sy mavita an'io ary malagasy tia tanindrazana inona ny andangana lava anaovana makety lava foronina daholo zao zavatra rehetrarehetra tany mistara tany ambatolampy izy de hoe cimenterie sucrerie indray tsy maintsy mahita zavatra tenenina foana izy isak'izay cimenterie nefa tamin'ny 2010 iny a de nirapelevakely ndray tsy iny any ine fa ny zavatra voaka ny vavany zay avoaka ny vavano a de lainga tsisy afa tsy lainga nefany a izy ny tokony ame ohatra ny tanora malagasy izy indray mampianatra lainga rehefa ohatran'io mantsy a de zay ataony ihany ny arahany tanora malagasy ny mampalahelo a de tsotra fiteriko azy fanira tena zao a mahitsy a ohatra nefa tsy tompony tena antsony le filohanareo a efa tsy mijery azy ary a rehefa indraindray jereko ny tarehany na mifamindrany a za manko mahay an'io raha io a psychologiquement amatonany maro ny ainako tamin'ny spécialiste n'io de lazaiko anao a fa rehefa dinihana ny comportement any olona tsy tompony tena ny dala maninona re nao raha miaiky fotsiny de mifona amin'ny vahoaka sa possédé aninony ianao sa olona mpanompony inony ianao fa tena tsy ho vitanao tsony a ny firenena malagasy na anao inona ianao na anao inona ohatra hoe anao amboletra amin'ny 2023 ka olany eo amindreo rafitra petraka ao reo de tapitra malala mivoaka fa nangalatra ianao ary mpangalatra de verinao fa naiky an'izany ny vahoaka raha anao amboletra ianao ka ampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika de verinao fa mbola izany ihany ny zavatra iseho mbola naiky koa ny vahoaka angina tsaratsara ho a tapidalana ianao vita ozy ny fitenenana hoe amenina rehefa vita mivavaka mela re de mbola tsy tara loatra avelao ny fitondrana fa tsisy zavatra hainao de efa mazava tamin'ny titeza mita ny alatra nataonao be loatra ny adalana vitanao ary ny teny foana hoe raha mbola azo atao re finahy amin'ny vahoaka satria mahay mamela heloka vahoaka raha meloko ao nidina teny amin'ny 13 mai faniry ny teny a de efa natsapa fa mandeha amin'ny lalana diso le firenena teny a no ny teny hoe raha mifona amintsika eto masotsika eto ve a rajoelona de eketsika nanda daholo ny olona rehetrarehetra zany ny valiteny namerina tatorina ary nananatra tamin'ny zavatra be dehibe tena tsorika aminao fa tsy nisy na iray ara-mipika fa nanarana natoko mananatra farany ara-mbola azo atao mela moramora ndana mihinana azy azonao a fa tsisy aninonanao eo fa raha mizirizira eo anao na ny avoary ilisitinao feninao any amin'ny Sarkozy io ara ho avoaka ny doly na ny zavatra rehetrarehetra feninareo rehetrarehetra any na ny volamena zangy tamin'ny teteza mitreny kasy teteza mita fotsiny a volamena fotsiny resako anao a 6 milliards de dollars ny miafina any miampy ny telo taona mipetrahany teo sy ny vola rehetrarehetra ny bois d'euro sy ny sisa io nge ny tenenako hoe misy zavatra fahafa ao ambadika le atongavan'ny Rosilde io misy famerenam-bola sy akoro hafahafa io zao a raha mbola fotoana ary mbola fotoana zao raha mahay mifony ianao de hitanao tsara fa ny vahoaka tsy mialina ny zavatra nataonao ny olona manodidina anao a efa miketrika daholo ny amena anao izy rehetra vitsy de vitsy sisa ny azonao itikisanao malala betsaka ao a
efa mivory agosy a droite makary ary ananina efa mitambatambatra ny hery ary ny olona ao ihany nefa ao anatin'izany zay ny mba tonga miteny aminao mazava be nge le zavatra ataony io tsy mahatoky anizaniza ntsony izy ao amin'ny ACC de olony tsy maintsy apetrany ao tsy mahatoky anizaniza ntsony izy ao misiny de aiza le neutralité nefa ambony lalam-panorenany zany neutralité rehefa manendry an'io senisy ny ACC io ambonimbony kokoa no ny lalam-panorenany izy ty gouvernement ny eritreretinao hoe gouvernement d'action action lazainao ty ny eritreritra ve anao fa voafehanao le 23 région ametrahanao an'ireo gouverneur santoka rehetrarehetra reo de voafehan'ireo ve ny olona tsenaiky an'ireo so isy fitsaram-bahoaka koa any amin'ireny région rehetrarehetra reny fa tsy andevonareo akory ny voaka malagasy alao mazava ny resaka ahita raha amin'io nareo fa de miteny azay ary ny olona efa tonga saina de miteny any aza atao ohatran'io vahoaka tsy fananjahan-tany akory tsy gouverneur fikisanao vola mpamita bahoaka anindry azy amin'ny fitaovam-piadiana ny tedavina fa leo vatena tanteraka ny tedavitsika politika madio azahoan'ny firenena malagasy mba hiaina ao anatin'ny tombontsoa nomena Andriamanitra azy fa tsy gouverneur apetraka ao satria ny eritreritra anao hoe tsisy ataty an'izany reo candidat reo tsisy anambola anaovako tetika maloto io mamoana io foana ny iteranao misy fetrany io misy fetrany vola na de eo ary zany rehetrarehetra zany amaraparantsika professeur James Ratsima ienao ve satria rehefa mena an'le zavatra iainantsika am'izao kosa aloha maso tsy miangatra solomaso madio mijery ny zava-misy tena hoe potika simba reraka tena mijaly le voaka malagasy very eo atandrazantsika mialasa tsikelikely lay atandrazantsika ny tena marimarina kokoa fa mbola manana fanantenana ho an'ity Madagasikara ty ihany ve nefa professeur James Ratsima nilaza faniritreo fa tsisy andeva eto amin'ny tany mandrakizay ny vahoaka malagasy ny vahoaka rehetra eto tany ny sosialim-bahoaka nge ny tena mampitsara antsika amin'izao fotoana izao zany sosialim-bahoaka zany nge tsy vary kely atsipinao varina alika atsipinao ndray andro andro raigony fa ao ny zo fototra rehetrarehetra io vahoaka io mila misakafo izy aloha voalohany mila miakanjo izy mila trano fonenana ipetrahana izy mila mampianatra ny zanany izy mila mitsabo teny izy ao anatin'izany zany rehetra zany sosialim-bahoaka fa tsy hoe amenao sakafo kely izy de vita tsy izay ary zay le tena olana amintsika manam-bola nefa Madagasikara malaza araky ny teniko efa matetika ny teny aminao fa tsisy afaka mifampitady amintsika na toetrandro na inona manana rano tsika nefa jereo mahazo atsika manana tany velarana lehibe tsika nefa jereo mahazo atsika afaka miasa ny vahoaka malagasy fitaovana fotsiny menao azy de afaka miasa izy inona zany misakana atsika tsy voatra inona misakana atsika tsy amokatra fa banany reto mafiandozy reto tsika tena zay mihitsy le izy reo fatikarana rehetrarehetra reo no mibahana atsika reo pakistanais tsy vanin'ireo miala tsiny fanira fa zany ny filazan'ireo olona tsy mataotody ary ahita raha vahoaka malagasy reo atoato hitsangana amin'ny malagasy fa tsy azony atao an'izany mandrakizay eto amin'ny taniny ozanao hoe mbola misy fanantenana ihany ve matotsika mbola velinaina faniry de mbola misy ny fanantenana ary raha matsokotsika hoe misy zao Andriamanitra zao zay tsy tokisan'ny sasany fa atokisan'ny malagasy de tsy maintsy ho afaka ho atsika na ho ela na ho aingana ary ny fahalalako azy efa mitsoka mafy le rivotra tsy azo nizaniza bahanana tsony io ary tsy ho ela tsony aty Afrika manontolo ny continent Afrika manontolo efa miala eo mivahoan'ireo mpanjanak'ireo ary tsy anisan'izany anisan'ny taritsika fa tsy maintsy
ao anatin'izay continente zay ko tsika na tsy afrikana ary tsika dia ao anatin'ny continente afrikana ary ho afaka koa tsika na ahoana fomba ho ataon'ireo ary ny tena marina fanantenanao anatintsika ho dia izay lazaiko anao zay io fihavanana io afaka mamboly indray tsika n'izany fihavanana izany afaka miverina amin'ny sotoavana malagasy tsika afaka tanteraka manafitena rehefa omena ny fitaovana rehetra azahoana manao an'izany fa tsy atao io ataon'ny fitondrana io manao sorona ny tanora malagasy sy ny vahoaka malagasy. Eny ary amarantsika dia teny fohy fakahirezana avy any aminao sy ny sisa moa efa zava-dehibe zay fa dia meko minitra ray zany professeur James Ratsimba sady mety manakambara koa ianao amin'io azoma io zany sady amaraparanantsika isaorana ny mpijery manerina izao tontolo izao misy no mijery antsika satria dia amin'ny YouTube amin'ny page Facebook ny MBS dia amaray daholo moa zany professeur. Marina fa betsaka ny fanantenako amin'ny fidinan'ny olona an-dalambe amin'ny 10 décembre miaro ny zo am'mpanjify io. Maromaro ny fantatro amin'ireo mpiaro ny zo am'mpanjify ireo izay efa niresaka tamiko. Nanontany any sasany hoe ahoana ny atao tokony hidina ve dia andaosa mindina daholo fa eran-tany anie io ferovana mpanjify eran-tany io fa tsy ny mpanjify eto Madagasikara ihany. Na ny olona fitondrana io na ny olona efa samy mikaikaika daholo eny le vahoaka tsisy zay tsy mahita hoe sahirana ny vahoaka ary tena zany tena tsorika ity fa naneo an-tranoko raha dia efa hitako mipanampiko isaky mbola tsy tonga akory fotoana rasa-bola dia efa tonga izay tena tsy misy vola tsony raha misy tsisy vary ao an-trano tsy mihinan-kanina vady aman-janako miantro ao amiko izany zavatra izany dia teneniko izy amin'ny zomany fotoana ndao tsika hidina eny raha tsy manana firian-danana makeny analakely nareo dia miaraka tsika makeny fa takio zoanareo tsy empotritsika ninona herisetra ninona fikasanyio fitondrana io dia efa niteny ateo fa tsy malala menatra ireo rehefa tsisy matahotra azy ny olona betsaka ny toerana efa midina an-dalambe tsy mihera aminy maika efa isika mihera mitenitsika manomana alobe tsika hoe hidiny zay dia avelao malalaka ny vahoaka aneo ny heviny mba ilana mikorotana. Eny ary dia makasitraka ny professeur James Ratsimitsika tao anatin'izay adevitra adiny ray katroka no niarahantsika tamin'izay mavesabesatra ny adevitra ary izay moa rehefa miaraka amin'ny professeur James Ratsimba dia hoe tena ny ao am-po ny resahana ary ny zava-misy no ampitaina fa tsy hafenina akory izany rehetrarehetra izany dia mino tsika fa ny ray aman-dreny be fotsy volo izay manana ny fomba fahitany etr'izany dia hoe ao anatin'le mitondra ny adidy ho an'ny tanindrazana ary izay mbola hijoroana dia izay le mahafaly ny hoe soatsika ary malagasy fa mbola manana ray aman-dreny tahaka izao satria rehefa mijery amin'ny professeur James Ratsimba rehefa mijery amin'ny yary lettre maçon tsika izay efa zokonjokony dia mbola mijoro ary ny hitantsika teo zao ny fanambarany dia hoe manomana fitoriana zay manomana fandehanana zay tetanana ary manomana zay ny hiatrika ny vahoaka ohatran'izao sy ny sisa dia aiza ianao ry tanora manoloana an'izany satria ho antsika tanora ho antsika taranaka ao ariana rehetra any zay andovany ty Madagasikara ity no antony zany fijoroana zany Éric Zemmour miteny an'le hoe impossible à ne pas français zany hoe tena efa mieritreritra ny anoeriana lavitra izy ny hoe tena tsy ho ara-dalàna ary tsy ho azo ekena sy tsy ho azo inona zany hoe tsy ho frantsay zany ny andovan'ny Frantsa dia mba manana ny ampopotsikatsika ary vaoaka malagasy le hoe impossible à ne pas malagasy ao anatin'izao raharaha izao satria rehefa tsy mijoro tsika rehefa tsy miainga isika dia lasa ny sasany no misehatra anatin'le izy dia izay le fomba fitenenina sy ho mpitenenina matetika
ataon'ny mpahay fiarahamonina ny hoe rehefa tsy taizainao ny zanakao de taizainy hafa, rehefa tsy ampinaninao sakafo ny zanakao de ampinaniny hafa, ary rehefa tsy toronao lalana mahitsy izy dia ny hafa ny anoro azy ary mety ho lalandiso ary mety atoron'ny hafa azy. De nisaorana hoy isika ny fijoroana raha aman-dreny tahaka ireny, ary matoatsika tsy mbola mitaray tanam-bepaka mihitsiny amin'izao tsy tolona ho an'ny firenentsika zao, ary miteny amin'ireny zavatra iny dia tsy mamorontsika reny arabe mananjary, tsy nikarikevitra tany ambany vanona korontsika na tany ambany lavarangana na tany anaty vatasariana hoe inona indray de hamelezana an'le fanjakana, tsy ohatr' izay le izy fa ny nambarany omaly sy ny ataony androany sy ny miatra ny firenena sy ny vahoaka malagasy, zay no resahantsika, zay no ampahafantaritsika, zay lay afatra zay azavaitsika io ka anjarany rehetra no mandray an'izany fa ingany rena arabe mananjara dia mba ho voarainy ny vahoaka malagasy izany zavatra rehetra izany, satria mananjohatra ny rehetrarehetra tsika iaina ho finaritra eto amin'ity Madagasikara ity. De hoy izy ilay vahintsika omaly Joselin Rabe ny lanany hoe tena akafizo le fandalovana de mandraisa ndraikitra ho an'le tanindrazana, fa ty no anjarany menaramanitra atsika de ity no akafizotsika ho an'ny taranaka rehetra zany rina. Ka io moa zany fanira zafy manantany dia ny azo ambara hoe ny teratany tsirairay voaka avy amin'ny fireneny dia saro-piaro amin'ny fireneny. Raha iresakitsika hoe France dia saro-piaro amin'izany atao hoe France zany ny frantsay. Raha iresakitsika hoe Algérie dia saro-piaro amin'izany antsoina hoe firenena algérianina zany ny teratany algérianina. Raha mitenytsika hoe Rosia dia saro-piaro amin'izany Rosia zany ny teratany rosianina, ohatr'izay le izy. Ka isika malagasy dia tsy ho saro-piaro ve isika amin'izany antsoina hoe Madagasikara zany zay efa nomen'Andriamanitra atsika, ary nosy ihany koa isika, nosy lehibe, manana ny maizy atsika, manana ny mampiavaka atsika, fantatry ny rehetrarehetra zany. Ka dia ahoana ny hoe avela ho antra tahaka an'izao, avela ho potika tahaka an'izao zany ilay Madagasikara. Izay tsetsatsetsatra tsy maintsy andresana fa ny anoizantsika ny miara-manonja ao anatiny izao famakafakany izao dia tena iresaka fiainam-bahoaka isika ao anatin'ity toyany ity zany. Ny tsika hoa rehefa miteny dia hoe tsy resaka amin'ny savona fa tena zavatra iainana isan'andro. Areo no miteny hoe any anareo koa to zany foana no resana, tsy maintsy resana lizy satria miatra amin'ny malagasy. Ny zava-misy zany zao amin'izao fotoana izao dia hoe miparitaka ny coronavirus eto amintsika. Efa misy ny sekolinakatona, dia zao zany zao any am-parafaravolahy indray dia hoe misy sekolinakatona indray, dia etsy an-daniny etsy misy ny taremarika hoe zao ny samy maty, zao ny isan'ny ka vaovao na ny olona voatratra indray sy ny sisa. Etsy ananiny etsy tonga ho ny vaksiny etsy ananiny etsy manasa ho ny tanany etsy indray hoe manaova ho ny kasibosy. Zany rehetrarehetra zany no famaofao amin'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Areo ka tsy atonoana ihany koa fa misokatra ny frontiera amin'izao fotoana izao, fa ny hoe ny zotram-piaramanidina vitsivitsy moa zany hoe no janona aloha raha tsy resaka ny atsy Maurice sika, fa ny hoe makany Eropa zany zao dia mbola io misokatra io. Zavatra tsara marihana aloha dia ny hoe miverina kely sika mba azahoantsika azy. Tsy nisy an'izany coronavirus zany teto Madagasikara, fa aretina avy any Chine tany io no miparitaka dia avy eo tonga teto amintsika. Tsy nisy an'izany teto, oka aloha zay apetraka tsara. Rehefa tsy nisy an'izany zany teto, rehefa nalaza be io aretina io tamin'ny fotoan'androny, herintaona lasa mahery zay, dia ny zavatra tokony natao satria misy mpitondra eto amintsika dia niaro an'ilay vahoaka malagasy, satria teneny ny lalam-panorenana izany, niaro ny vahoaka malagasy.
tafiditra teto le izy a dikan'izay tsy voaro zany ilay vahoaka malagasy ninninona fahaizantsika mamilivily resaka dia tsy voaro ilay a vahoaka malagasy ary rehefa nanomboka miparitaka amin'izay io aretin'io teto Madagasikara zay tsy aivina fa aretina tsy niso isika fa avany areto tsonoa avany io ny tonga teto dia nanomboka nikiropaka amin'izay le mpitondra dia tsy hitantsony zay natao dia mandray fepetretsy mikiropaka zay le hoe fanapahan-kevitra ao anaty fikoropahana dia safiritaka ilay toejara zao zany zao tsika hifarana ny taona 2024 io ndray le coronavirus zany fa manomboka mahazovahana. Inona ny tianao tenenina? Vokatry ny tsy fahamatorana teo amin'ny tontolom-pitantanana eo amin'io resaka coronavirus io ho an'ny eto Madagasikara dia tafiditra ao anelanelany tahaka ankaka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Zay tonga dia fijery mahitsy. Raha ohatra ho azy zany, raha ohatra hoe andeha indray ny fihibohana ohatra, andeha indray ny confinement na apahany io na total io na inona ohatra ho azy zany, dia hita mazava hoe tsy ho zaka n'ilay vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana izao satria niarikarena efa -7 ny olona efa tsy mihinan-kanina, ny rano tsy misy, ny fandriampahalemana tsy araky ny izay fandeha fa mitaitaina foana zany hoe ao anaty fahasahiranana tanteraka zany ilay vahoaka malagasy io tsy resaka Antananarivo ihany dia raha amin'izao situation zao zany no milatsaka tapaka hoe no izao zao dia hoe misy confinement dia anahirana be zany ny zavatra amin'seho eto. Ny etsy an-dany indray anefa le aretina miparitaka ihany ilay aretina amin'izao fotoana izao. Marina hoe misy fa ny tarehimarika fa ny tarehimarika mivoaka eto amintsika ihany koa moa mbola mametra-panontaniana hoe io marina ve le izy ahoana sy ahoana satria raha jerena zany amin'ny fomba fiasa ny eto Madagasikara dia sarotra ny tena hoe inona 100 isan-jato zay tarehimarika mivoaka eo satria ny eto Antananarivo tsy fantatra be ny any vao mainka moa ny any amin'ny faritra lavitra any zany. Dia zay zany ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao zany hoe ny fanjakana izay atao hoe miazakazaka ho eo amin'izany fitondrana zany na tsy teny ary izy dia fantatra fa tena sahirana amin'izao fotoana izao. Zay zany no fandehan'ny raharaha miparitaka io aretin'io. Akoatr'izay anefa dia mbola misy areti-kafa ihany koa izay tena hoe mpahazon'ny olona rehefa faraparan'ny taona tahaka an'izao. Inona ny pirofo? Zay moa mpanao gazety mandehandeha fa ty hoe journaliste de salon ty tsy dia any loatra fa tena mpanao gazety dia mandehandeha mahita miaino mijery any anivon'ny fiarahamonina feno ny toeram-pitsaboana. Raha ny eto Antananarivo zany feno dia io zany dia hoe ahoana corona daholo ve zany? Ilay izy aloha tsy corona daholo fa misy aretina isan-karazany eo izay mpahazon'ny malagasy zany zao hoe faraparana ny taona dia mahazovahana ny areti-kibo dia misy moa le aretina efa mahazatra tension miakatra manaikitraikitra ny vanon-taolana kohaka allergie ny tazo mbola eo ihany koa zao karazana aretina zao zany tena hoe mihinana ny malagasy amin'izao fotoana izao zany. Zay zany le tena zava-misy dia hosintsika hoe ahoana zany ny tena fiatrehana zany. Tsy afaka miatrika an'ilay aretina araka ny tokony izy ilay malagasy satria tsy misy teti-bola manokana izay hiatrehana ny aretina raha mitranga ao amina tokantrano anankiray. Ny akamaroany ny malagasy rehetrarehetra ko sakafo tadiavina ara sakafo hoaniny ara tadiavina tena hoe amina fotoana sy amina fomba tena manahirana fa tsy ao anaty kajo mihitsy aloha izany hoe toe-bola natokana ho an'ny fitsaboana zany raha ohatra ka misy marary ao amin'ny tokantrano anankiray zany tsy azontsika lavina fa zavatra misy zany rehefa ary ny aretina tsy mampiomana tapitapika eo anao mandeha eny ianao dia ohatran'ny fanina zany dia hoe mandeha dokotera dia eo amin'izay mivoaka ny ordonnance sy ny sisa. Ny sasany mbola mila analizy, sasany tokantrany amin'ny fanaovana scanner sy ny rehetrarehetra dia tena sahirana tanteraka zany ilay malagasy ary tsy hita intsony zany zay hiatsapazana ao anatin'izay.
feno ny toeram-pitsaboana eto amintsika dia ny resaka hoe urgence indray indrindrandrindra ty resaka hoe marary amin'ny aliny ity io zany ho resantsika kely satria akoatra n'ilay fahasairanana andavanandro dia misy ny marary amin'ny alina amin'ny 12 alina misy aretina mitranga amin'ny olona zany any mitokantrano sy ny rehetrarehetrany dia eo amin'izay lasa miazakazaka makany amin'ny dokotera de rehefa dokotera libre io amin'izay hoe dokotera okaiky eo zany mba hoe vonjaina aloha zany satria ny sasany torana ny sasany tena hoe manaitaina be ny sasany mararendo ny sasany fanina sy ny sisa dia makany amin'ny dokotera amin'ny andro alina de miteny le dokotera hoe itya tsy sevitra fa aloanareo miditra hôpitaly de eo zany de sanganehana le fianakaviana mitondra amin'le marary hoe ay hiditra hôpitaly ahoana tena zay ny dokotera tsorina fa tena tsy manana mihitsy zay raha hoe ho any amin'ny hôpitaly zany satria ny fotoana tsy ampy zay tsy maintsy mitady vola ny enti-manana tena tsy misy rehefa tonga any ianao tsy maintsy mila azao tsy maintsy mila azao de ahoana zany ny atao fa tena loatsora de miteny le marary mampalahelo ty mampalahelo miteny le marary hoe alao zao fa tsy maninona fa alao aho faty any an-trano fa za tsy te ho faty amin'ny hôpitaly alao aho faty eo anatria ny vady aman-janako sy ny ao amin'ny ankonako fa aza entina any amin'ny hôpitaly fa rehefa samy ho faty any de alao ho faty any an-trano fa tsy any amin'ny hôpitaly zany sisany nefa rana nefa zany aretina azo tsaboana tsara le izy raha ohatra ka misy no enti-manana zany hoe complet tsara amin'ny fanafody asaina manao analizy dia vita tsara ny analizy asaina manaraka amin'ny fepetra rehetra tenen'ny dokotera dia mitondra makany amin'ny fahasitranan'le olona izay toe-javatra zay fa noho n'ilay tsy fisina dia maty ilay olona ary betsaka ny tranga tahakany izay zany dia eo amin'izay le hoe aretina amin'ny andro alina izay fiainantsika andavanandro ty tantarainy ity satria isika dia mitrandraka ny zava-misy eninivon'ny fiarahamonina de tranga anankiray indray tantaraina aminareo zany ianao mihaino ah io ianao mijery ah io tranga anankiray indray dia narary le olona no entina tany amin'ny dokotera amin'ny andro alina dia zao ny tenen'le dokotera hoe ty olony ty tsy mahazo entina mody ary izy rehefa hoe tsy entina any amin'ny hôpitaly fa mijanona eo jano amin'le tokantrano'le dokotera zany tsy maintsy asiana sérum izy dia misahatra PTP moa zany karakaraina le marary eo zany tenen'le dokotera fa andana aingana daingana mijery sérum de jereo reto fanafody reto amin'ny andro alina io eto Tananarivo ihany koa dia teo zany de eny ary de lasa mandeha zany mitady an'ilay fanafody ny tenen'le dokotera sy ny sérum zay apetraka question de temps io tompoko ary tena hoe famonjena aina de eo amin'izay zany no mipetraka ny fanamariana hoe rehefa amin'ny alina dia mba ilaina zany mba hoe mba ampitomboana ilay pharmacie mpiandry raharaha zay satria tena marina fa misy ny pharmacie zany mpiandry raharahana hoe pharmacie de garde araka ny fahalalantsika azy io moa misy atao hoe fandaminana organisation zany ataondry zareo anazy iny fa am'izao le fotoana mampitombo ny aretina zao zany corona efa tsy hita zay anaovana azy ny aretina efa pitranga eo ihany koa de zay zany mba etaetan'ny olona hoe mba amboarina le organisation na fandaminana de mba ampitomboana zany ilay pharmacie de garde zany am'izao fotoana efa mampanahirina izao amin'indrindrandrindra zany amin'ny alina zany zay tiana tenen'izay zany satria io zany de tena hoe sosialim-bahoaka fiainam-bahoaka no resahana ao anatin'izay amin'ity resaka aretin'ity ary io moa de tonga amin'le fitenenany hoe aza mba manana marary ihany aza mba marary ihany fa tena sahirana ao anatin'izay faharoa miainga tamin'ny zava-misy ihany koa dia ny station service moa manana ny atao hoe fandaminany koa izy resaka lasantsy sy gazoal indray ty fa le olona zany rehefa marana any an-trano amin'ny 12 alina amin'ny ray maraina dia hoe manana fiara izy
hoe tsy antso ambulansa zany hoe mba manana fiara izy satria urgent de io zany tonga de lasa mitondra an'ilay fiara dia lany lasantsy any akodaody any lany lasantsy any akodaody any de hitady fanafody io lany lasantsy any dia tavela jerena le station zany midy daholo fa misy any vo zany fa tena hoe somary vitsy zany afa mila jerena ihany ko zay zavatra zay azo atao any mba misy organisation zany de hoe mba ambenana ireny station service any satria ambenana mpitandro ny filaminana zany zavatra azo atao zany satria fiainam-bahoaka isan'andro io de lany lasantsy any akodaody any de le namana anankiray zay zao lany lasantsy ary toerana be mpanendaka am'ray maraina de izy moa mba polisy namana polisy le namana tratrany hoe lany lasantsy zay de mba niantso an'le namany zany polisy de hoe mba tena anina fa za mihitsoka aty tsy nisesisa afaka minitra vitsy 10 minitra 10 minitra dia tonga teo ny polisy zany dia nanao ny fanampiana de misaorana be deabe ny polisy tamin'izay hoe fanampiana izay zany mila jerena daholo ihany ko fa eo amin'ilay fandripahalemana amin'izay rehefa voatery ianao tsy maintsy mivoaka amin'ny alina am'resaka hoe hitady fanafody fa misy marary de eo amin'izay le tahotra satria am'ray marainy zany de voakalina hitady fanafody manahirana de manahirana zay dikan'izany mba mila ampitomboana zany ny mpitandro ny filaminana amin'ny andro alina mba ahandro fahalemana mba hoe tony saina tsara nyona ny vola am'zany izy tsy anjara ny vahoaka zany izy moa spesialista io resaka fandripahalemana io efa niteniteto izy fa le hoe mandren'le laron zany sy ny sisa mila miditra ny sain'ny olona zany rehefa mamakivaky ny alina zavatra iainantsika hoa zany amin'ny fiainana le tsy tantsony izay hoe iatsa tsy fantatra hoe ny mpitondra fanjakana ave amin'ny alina matory tsara any am'izay misy azy any fa ilay vahoaka hoentina aloha dia tena hoe mandrotsy lavoloha indrindraindrindra hoe tranga anankiray izay misy hoe marary amin'ny alina zay zany dia mba mila jerena ny momba an'izay ny aretina tompoko tsy misafidy mihitsy hoe ity pomban'ny Andry Rajoelina de ity pomban'ny Marc Ravalomanana fa rehefa aretina rehefa tratran'ny aretina ianao dia tratran'izay aretina zay ary rehefa marary io de mila tsaboana mila vonjena fa tsy asiana hoe ny fireakevitra politikako tia hoe za manaraka ny politikan'ny ty amin'ny Andry Rajoelina de ity Ravalomanana de de hojereko am'izao tsy karakaraiko ty tsy mety zay na fa matika am'izay amin'ny politikako politika Ravalomanana de ity olony ty Rajoelina de tsy hojereno tsy mety zany fa rehefa marary aloha de mila karakaraina arak'izay tratra izany saingy eo amin'le hoeti manana no tsy ampy no tsy misy mihitsy raha izay no mitsina zany ka ny fanjakana am'izao fotoana zao miteny hoe anatratra arikarena 300 de efa nitenenina foana teto hoe amin'ny fomba hoana no ekaran'ny arikarena amin'ny vahoaka ao aminy amin'ny firenena anankiray marary amin'ny fomba hoana no ahafahan'le vahoaka miasa kanefa izy marary vao mihetsika kely de marary lamosika vao hoanina kely de ohatra mifanina vao mihetsika kely ohatra ny sao de miakatra indray ny tension inona ny asa vita eo tsy misy asa vita eo fa satria ilay vatan'olombelona ao anatin'ny tsy fahasalamana ao amin'izay hoe le fiatrehana ny fiainan'izay ka rehefa marary ny olona tenen'ny mpampianatra anay zany tany am-pianarana tsy misy arikarena miakatra zany eo na ninona ianao na ninona kajy eny ambony latabatra daholy no betsaka mandeha ny resaka hoe fandiniana lalàna ny tetibola mpanjakana hitan'ireo député zany dia iny kajy eny ambony latabatra iny reny moa zany reny lalàna reny avany amin'ny fahifanam-panatanteraka reny no alefa ty amin'ny parlement taty alefa amin'ny député de jerena de hoe ty ohatr' zao fa le teo moa zany lany tsisy nitsipaka de ho iteo mbola misy indray ny loi de finance rectificative hoe ahitsy de hoe ahitsy amin'inona de ho iteo indray izay fantsina amin'ny fotoana mbola ho avy zany ka izay no apetratsika mazava tsara mihitsy hoe tena tapidalaka lele vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao na manaraka politika io na vahoaka malagasy tsotra io dia
tapidalakale tsy tahitsony zay atsapazana tsy tahitsony izay hoe hitarainana manoloana ny zava-misy io resaka fahasalamana io de tena hoe io fototra mihitsy satria aina le izy miteny mandeha zao ny areti-kibo am'izao fotoana zao eo amin'ny aretany zaza io mandanonareo mankany amin'ny CSB any mandanonareo mankany amin'ny hôpitaly any hôpitaly mikarakara ny ankizy resaka ankizy indray ty fa tena mirongatra ny areti-kibo eo koa moa ny lody sisy manga de ny areti-kibo aloha zany amin'ny akapobeny de resaka loto zay tsy dokotera zay mpanao gazety fa zany tena resaka loto dia maloto le olona de mihinan-kinapona nefa hoe asa sao manasa tanana matetika anaovana publicité ka ny rano ara crise queen ara no anasa tanana matetika eo ny rano crise de nefa aty mandeha ny publicité hoe sasao matetika ny tanana miady amin'ny corona sasao matetika ny tanana hoe miady amin'ny areti-kibo sy ny sisa ilaina izay fanetana an'izay fa rehefa miteny an'izay ianao de ataovy araka ny tokony izy ihany ko lay rano zany tsara hoe manitsy ny resaka ohatran'izay fa ny crise-ny rano misy eto Madagasikara de taratry ny tsy fahaizana mitantana ny firenena singa anankiray fotsiny io crise-ny rano fa rehefa miteny ianao zany fahasalamana rano tsy fandriam-pahalemana dia tsy misy mandeha am'izay izy ny zava-misy ankehitriny izany resaka mitipitianantsika satria efa tonga ao ny député fetra zay lany teny amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara sady lehibe ny vondrana parlementaire tiako Madagasikara ihany koa hiditra eo izy miaraka amin'ny faniry Rasafy Manantany ny amaranantsika azy dia ty satria tsika teo efa niresaka Tananarivo verimberina foana le hoe ny 20 isanjaton'ny malagasy de tantsa zay zany le miverimberina foana hatramin'izay tantsa ny 20 isanjaton'ny malagasy mampanao gazetiny tena de mba nanady ady hoe mbola mitombona ve io am'izao fotoana zao de zay mahita fa tsy mitombona tsony io le hoe 20 isanjaton'ny malagasy tantsa satria ny zavatra hitanay zany amin'ny mampanao gazety rehefa nanady ady an'io de hoe tsy le 20 isanjato lazaina fa tantsa itsony no misy am'izao fotoana zao fa efa miena io le hoe 20 isanjato io fa ny aty amin'ny 5 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato tao anatin'ilay 20 isanjato n'le lazaina hoe tantsa de fa lasa 4,000 zany hoe le tantsa zany ampahany amin'ny tantsa de tsy mitondra anarana ntsony hoe tantsa fa tratran'le hoe exode rural de niakatra nakaty amin'ny tanan-dehibe izy mba hoe mitady fiainana tsaratsara kokoa de rehefa tsy tafavoaka izy de lasa 4,000 ireo 4,000 be dehibe hitantsika eto Tananarivo reo tompoko ny akamaronindreo hatrany amin'ny 20 isanjato de tsy avy eto Tananarivo reo azafady indrindra tsy avy eto Tananarivo reo fa avy any amin'ny périphérie manodidina kilometatra maromaro mialana Tananarivo ary ny olon'ireny de nanana tany nanana tambary nanana trano tany amin'izay nisy azy tany fa noho ny tsy fisiny ny fiarovana azy amin'ny maolona tafiditra ao ny fandriam-pahalemana tafiditra ao ny tsy fisiny zezika tafiditra ao ny resaka tsy fifezana ny rano tafiditra ao ny crise aina ny tantsa de satria ny aina ambony mba te iaina dia lasa ny findramonina nakatia Tananarivo izany na amin'ny tanan-dehibe de reo zany no lasa 4,000 tatsa izy taloha fa lasa 4,000 de akoatran'izay moa zany misy vitsivitsy hoe tena veriasa sy ny sisa ny sasa moa misy cas social tena hoe spécial misy hoe nylosany vadiny de tsisy asa de nefa niteraka de lasa mangataka lasa mitsindroka sordira ohatr' zany daholy reo kandreo 4,000 zany eto Antananarivo raha zay zany no raisina dia taremarika ihany koa no laza satria ny tam'ireny fotoana izay tantana ny neny Lalora Valomanana ny commune Antananarivo renivohitra reny dia tena moa tao ihany koa de maromaro ny tompona andraikitra izay fantatra zany tam'ireny fotoana reny fa ny taremarika no milaza ary mitombo am'izao fotoana zao no hoe
misy olona eo amin'ny 300 mihoatra isan'andro ao anatin'izay le hoe exode rural izay ary efa nanao fanadiadinan'io ny mpanao gazety avy any velany tonga teto ny tenanay nisan'ny araka tamin'ireo mpanao gazety tamin'izany nanao fanadiadiana hoe ahona tsara fipetraka ity exode rural nyity raha ny eto Antananarivo zany dia ohatr'izay le izy zany hoe ianao zany raha vao mipotsaka amin'ny masoandro ka eto Antananarivo eto dia ataovy ao an-tsaina fa misy olona vaovao avy any amin'ny périphérie avy any amin'ny kilometatra maromaro mialina Antananarivo miditra eto amin'ity Antananarivo ity voalaza moa any amin'ny 3 millions telo tapitrisa mahery any zao ny olona famoivoy fa tsy hoe mipetraka eto Antananarivo fa mifamoivoy eto amin'ity renivohitra Madagasikara ity dia zany rehetrarehetra zany mbola manampitrotraka ny olana izay efa iainana zany ka ny tia nambara fotsiny teny hoe ny mazia tsy misy ary raha ohatra hoe tao anatin'ny 3 taona no nisiny ny régime dia tsy azo eritreretany saina hoe tsy voava ny olana satria ne raha ohatra hoe mba faravaratsiny hoe aveto zany ny toerana nisy ianao fari-piainana io dia mba hoita hoe niakatra kely na ohatran'izay zay zavatra fa ity tena memiletika dia tena hoe manahirana izay zavatra zay tsy azo vela fotsiny amin'izao nefa ilay firenena sy ilay taranaka malagasy fa tsy maintsy mijoro na inona zavatra misy eo filazana an'izany tsy hoe fampitahorana akory na hoe mamendry fendro tsy zany mihitsy fa filazana ny zava-misy mba ampieritreritra antsika izany ka faran'izany eo amin'ny resaka aretina dia ny hoe zay eto manentana foana arovy ny tenanao arak'izay fomba azo iarovana azy rehetrarehetra fa rehefa marary eny dia tena manahirana antan'io daholo izay tokantrano manana marary antan'io daholo izay tokantrano izay hoe nanana havana nodimandry vokatry ny corona ohatra na vokatry ny aretina fa ihany koa fa tena sahirana dia sahirana ao anatin'izay ka raha ohatra hoe misy aretina azo hoe misy ny fiarovatena vaksiny sy ny sisa dia alohantsika mba miesaka miaro tena fa aza manantena ny anina na aza manantena ny anina fa ianao aloha no tompona andraikitra voalohany amin'ny tenanao fa amin'izao fotoana izao koa mantsy milasa miseho dokotera daholo ty olona rehetrarehetra ity miseho dokotera dia hoe zao raha misy an'izao dia misy an'izao fa antrana amin'ny mahatonga an'izay mantsy dia hoe mba tsy andaniana vola be dia hoe ty izao ihany no atao fa io moa zany tena hoe ny zava-dehibe dia hoe manatona dokotera kanefa noho ny antony maro samihafa dia tsy ampy ilay hoentomanana ao anatin'izay ka dia lasa maninona manao dokotera tena n'le olona le malagasy io tena teneniny io le malagasy mahantra dia lasa mihinan-kinapona tenitenen'ny olona hoe rehefa mararara zao dia hoanty rehefa zao ty zao ohatra anankiray tena mitohaka amin'ny tenda mihitsy misy ankizy anankiray zany mikohaka foana le ankizy mikohaka foana dia meno hoe no nyty olona rehetrarehetra miseho may dokotera isaky ny vazamoditra ity ampinano an'izao dia ny tena moa zany mahita mieto any amin'ny dokotera io zaza io rehefa nentina tany inona mampikohaka an'le zaza ozy nareo kakana zany le zaza ity feno kakana ao anaty kibo any fa le ty amin'ny sisany le misantoka ao dokotera sy miseho mahay ny asany dokotera mitenitena ameo an'izao dia ameo siro an'izao dia sotroy izao dia izao sisisa na isotry ninonao ary ianao rehefa tsy fanafody mamono ny kakana sy manala ny kakana ao akibon'le zaza nomena an'le zaza dia eo foana io ka zay zany ilay atao hoe tsetsatsetsatra mba ampieritreritra antsika ihany amin'ity raharaha ity mampieritreritra antsika olo-pirenena ary teny ihany koa miatefa any amin'ny mpitondra fanjakana tsy misy arikarena miakatra eo tompoko raha marary ny vahoaka malagasy namana faniry razafy manantany efa avy nakaina kely ianao teo avy niaraka tamin'ny professeur James Saratsimba efa ao ny mpisehatra manaraka député fetra omeko anao indray ny sehatra idirany député fetra eto amin'ny plateau ndahoary eny arina tena ilaina mihitsy ny fanazavana ara-pahasalamana nentinao zay satria tena mila hankahirezana mpahafantarina sarana fahalalana koa ny vahoaka malagasy na dia eo raha ny adi-tsaina reo zavatra marobe izay mitambesatra miteraka pression amin'ny vahoaka malagasy
de zay oa le adiditsika isan'andro san'andro tsika tsy mety kivy za mihitsy na mba niala miala fa tsika tsy miala zany ary dia zay no ijoroantsika zany na de eo ary ny sasany rehefa mijery an'le vaovao mandeha tao anatin'ny 4 ora de hoe efa mandroso Madagasikara fa mandalondaly kely daholo io zavatra io sinsisa de ozy tsika hoe fa solomaso inona ny jerevany reto olona reto e solomaso eo amin'ny maso sa solomaso aty amin'ny atoka napetraka de zara hafa no hita ao anatin'izany resahana rehetrarehetra zany teny efa tsy misy miaro ary tena mahazo vaovao samy hafa tsika reny arabe mananjara hoe andaninareo aloha mba mijoro fa ohatry ny tena toroloatra le zava-misy de tsisy mety mijoro miaro an'le fanjakana mmpanohana ny an-dapa satria marina loatra le fijoroan'ny vahoaka sy le tena antsoantsony vahoaka amin'izao fotoana izao de zay ny antony tenena professeur James teo hoe ampiasao ny zonao andro iraisam-pirenena raha teo eo amin'ny zoma io de tsara ny fampiresahana amin'izany fa itsika moa iomana andray an'ny député fetra zay anisan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara mihetsiketsika ihany ko ary vao tamin'ny lasinaintsika no nandefa ny kabariny izy zay nitondra ny afatra ireo solombavam-bahoaka atika Madagasikara mahafiloany vondrona azy teny amin'ny etsika tolo-tanana etrony rentsika rehefa mampiseho firaisakina tonga marobe etsika tolo-tanana iny fa tsy araka le mbola nanilezana azy de anao ohatran'izao satria io moa zany zay ataon'ny RMDM sy ny tim zany ohatra hoe miteny ny RMDM hoe de anao tolo-tanana amin'ny farafangana de efa mikaraikona le fitondram-panjakana de efa mandefa ny zoadevitra rehetra zao misy hoe de anao fameloma maso any Tomasina de mahita zay fisakanana président Marc Ravalomanana eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny de hoeny Mangamila de efa mikorotana mihitsy le sain'ilay mpitondra fanjakana de anao excursion de efa io ndray de efa mobilisena le rehetrarehetra fa zao hoe fikanantotry reny efa nandeha reny ary zavatra ohatran'izany tsy ahompontsony rehefa io olona io ny tapa-kevitra ary resahako matetika zany mbola ao anatin'ny faziny izy zay acceptation de aza toerinao zany satria zony no ampiasaina ary andro ray lehibe io eran-tany maneran-tany mba ampiasany an'izany zo zany ary isika de nanao sinoa an'le déclaration universelle de droit de l'homme telo amin'ny 70 taona lasa zany dikan'izay raha misy mijoro ao anatin'izay ampilamina na de ampiasan'izay so zay aza fendrifendrona ny vahoaka fa efa tsy nery izy tamina voky tamin'ny maro maika izy ve fa mera dia atao fotsiny ny encadrement amin'ilay lafiny fandribalemana zany fitandrona ny filamina efetako aketo ny député fetra raha lamozafim-bololona raha zafy tsy mialina efa haiko tanteraka amin'izay le anarana zany fa tamin'ny voalohany atro somary disodisy kely zay satria lavalava le izy de voahitsy kely ny député fetra hoa satria zany atao hoe raha zafy tsy elonina de raha zafy tsy mialina hoa de efa tadidiko amin'izay le izy zany fa za moa tsetsatsetsatsyaritra député fetra maro adidy sany ianao ty satria ny andraikitry ny vondro na ny andraikitry ny antoko nareo any boribory tamin'ny fahadimy ihany ko tsy mitsahatra mivory de tonga somatsara indray amin'ny anjaranao amin'ny alarbe ty député fetra miaraba faniry ary miaraba ny mpanaraka an'izao fandaharana tsy mahafoy ny fiandarana miara-manonjy eto amin'ny radio MBS télé ny radio Mada 100.8 fiarabana tsika rehetra na tratra soa izao andro iakarany koa eto amin'ity plateau ny miara-manonjy izao marina tokoa zany voalaza zany hoe tombony andraikitra didy zany manoloana ny firenena ka tsy taraina na sanatria fa raha mbola mahita ny zavatra tsy mety isika dia tsy maintsy miteny ary minoa ianao fa maro ny zavatra tsy mety mitranga amin'izao fotoana zao ary ny atao hoe ao anivony ny fitantanana ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana zao nareo mpitondra ankehitriny dia manome foana ataoko hoe irika hahafahanay mahita olazaina eto amin'ity fandaharana ity ny antony k'olo dia tsy te hanan-dratsy izahay tsy misy samy te hanan-dratsy isika ary sorako ny manamafy an'izay isaky ny mandalo ary indrindra moa sendra ny fanojy tato ato zany fiakarany professeur James Aratsimy zany zay akasitrahako manokana isaorako manokana satria miteny izy amin'ny maray aman-dreny miteny izy amin'ny mampampianatra
miteny izy amin'ny mamalagasy amin'ny mahatitany razana azy tsy sanatry misy ny olona ankalaina fotsiny amin'izao tsy misy antony fa mahita ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia tsy hainy angina manoloana an'izany ka dia fisaorana fakasitrahana no atolotra ho anao andreo matompo profesora dia misimisia tahaka anao ireny a fa raha maromaro samyjoro toy ireny ny manampahaizana malagasy sy ny manam-pahendrena dia tsy ho tahaka izao a itsony a no zavatra ho vatany ny taranantsika fa rehefa tsy miteny isika dia mantana tany foana ny taranakitsika mianakavoka dia iny koa tsetsatsetsat tsy arika iny namana faniry fa araky ny teniko teo hoe ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra ankehitriny no manome irika sy manome atao hoe antony a itenenantsika isan'andro eto amin'ny fandaharana miara-manonja ka efa miantsika araky ny teniko teo hoe zay tsy tiam-panantena na amin'ny taranaka tany foana sy tany potika sy tany rava fa dia hoe matoy izay miteny ho an'ny tompontsoany rehetra zany rehetrarehetra zany eny ary député fetra vo tamin'ny herinandro iny no nisy ilay fifanatrehan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna na hoe fasafasy ny gouvernement sy ny assemblée nationale dia ny fandraika tamin'iny fotoan'iny ihany koa ilay famerenam-bola tsy fahita teto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona dia namerim-bola tamin'ny banque mondiale tsika ilay 600 000 dollars aloha nefa naverina voalohany zany amin'ilay 1 700 000 dollars zany hoe mbola misy 1 100 000 dollars hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo volana décembre ilay en cours de négociation amin'izao fotoan'izao zany dia mifanindry amin'izay le fotoana le sy ny le fifanatrehan gouvernement sy ny anteny mera-pirenena aiza ho aiza zany efa mety tafaverina le vola fa ny hitatsika zany de hoe iny ve dia naverina fotsiny samba nisy ihany ny fandraisana ndraikitra le fitondram-panjakana eo anatrehany zany rehetra zany a de zay ngamba ny tsara hitondrana ihany lafim-panadiadiana sy lafim-panamariana samihafa député fetra marina tokoa izany satria naoraka be zany resaka hoe famerenam-bola takiny ny banky iraisam-pirenena zany tamin'ny fitondrana malagasy tamin'ny alalan'ny orinasa Jirama araky ny teninao teo dia zay moa ny nambarany a tsy fatatsika zay zavatra tena nitranga tao sy ny tena nataony tao a fa dia nanambara moa ny tao anivon'ny fitondram-panjakana fa hoe efa naverina izany ampahana vola voalohany izay nametrahany banky iraisam-pirenena fepotona hatramin'ny 7 volana Desambra zay ok raha izay fa izao ny fanontaniana mipetraka entony misy maromaro Andriamatoa Prime Ministre voarainao ve mba mangataka amin'ireo mpiara-miasa aminy na reo minisitra mandray izao fandaharana izao raha mandre antsika moa izy dia vao maika tsara fa fanontaniana no petraka aminao Andriamatoa Prime Ministre hoe voarainao ve ny taratasy a zay a nalefa ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ao amin'ny antemera-pirenena dia ny solombavam-bahoaka zany mahakasika ny fangataham-panazavana sy ny mitaky ny fandraisanao andraikitra manoloana nyreny a fa fanambarana nataon'ny solotena ny banky iraisam-pirenena eto amintsika ireny raha izay dia fanontaniana faharoa manao hoe inona ny fepetra efa noraisinao Andriamatoa Prime Ministre manoloana nyreny hoe tsy fahatomombana ny fanatanterahana zany tetikasa pagozy zany ny zavatra ny arahana hita dia misy ny vola tsy fantatra hoe inona ny nampiasana azy misy ny entana izay a tsy tokony asa tsy tokony novidiana na asa tsy tokony natao a nefa natao zany hoe ivelan'le fifanarahana nisy ny entana na fitaovana nanjavona asa nivadika inona nivadika chiffre vo izy fitenin'ny tanora vazivazy na tsy hita tsy tonga tany amin'ny tokony nalehana anisan'izany mananjary angomba vaovao azo tia ataoko hoe fa herinandro zay ataoriana kely zany fanambarany ny solotena ny banky iraisam-pirenena izany ho an'ny mananjary manokana dia nisy transformateur nalefa tany a dia rehefa nadiady sy nanontany tao anatiny reny fotoana tenena hoe teo amin'ny voalohany volana Desambra zany a no eno zay vaovao zay dia nanontany ny taty amin'ny fohy be ny Jirama taty Antananarivo hoe tonga any ve ny entana matsy an'ilay tompona andraikitry ny Jirama any mananjary ny valiteny dia hoe tsy misy an'izany atya tsy tonga taty mihitsy zany entany zany zay zany ohatraohatra zany ny endrikendrik'ilay fanodikodinana misy tompona andraiky pisatsokajiny tao anatiny zany a tetikasa pagozy zany satria tsy tetikasa tokana izany
ka dia zao ny takina andray matompo prime ministre amin'ny matompona andraikitra voalohany anao aloha dia mametra-panontaniana izahay hoe ahoana ny tsy nahafantaranao fa nisy ny fanodikodinana sy familiviliana izany a vola tokony hoentina manatanteraka ny tetikasa pagozy izany dia ny faharoa tao anatin'izay fanontaniana izay ihany koa dia manao hoe iza reo tompona andraikitra ary mba halalana zany tompona andraikitra amin'ny familiviliana sy fanodikodinana zany dia efa ny sezira venyreo fitsarafy-pitsarany ianao a miady amin'ny kolikoly dia raha nanao anao dia hovinana nanaovanao an'izany andray matompo prime ministre dia aiza ho aiza isika amin'izao miteny zao zay ny fanontaniana entitra apetraka aminao amin'ny masolom-bavambahoaka aloha tsy amin'ny mampanohatra fa zony ny malagasy ny mahafantatra an'izany dia raha nilaza ny ministry ny toekarena raha tsy diso sy ny fitantanam-bola hoe efa voalosa ao mahatsara izany eny ary tsara zany fa izao ny tsy mahatsara an'izay dia hay mahita vola ihany ianareo rehefa ny banque mondiale no mitaky anareo hoe tsy maintsy alohanareo amin'izao ty voly tya raha tsy zany a azotsika atsaina zany mety fiatraika azay fa tapaka tanteraka teo a ny famatsim-bola famatsim-bola ny le lazainareo tsy ilaina aloha io a ay to ohatra ny ilaina indray de eto manao fanamarina ohatra ny mezana kely ty namana faniry sy mpiaino ajaina raha azon'ireo fitondran'ireo natao nandefa emoreg tany amin'ny banque mondiale efa nataony raha azonareo natao napiatso an'ireo tany amin'ny fitsarana efa nataonareo satria ireo malagasy na mpianatra na mpiasa mpanjakana na mpiasa tsotra izay nitaky ny tampokaramany sy ny vidikatsemboany ny valikasasarany dia ny tonga aloha eny amin'ny toerana de ny emoreg mampalahelo a fa dia tsy afananoatra moa ianareo satria banque mondiale rehefa vahiny dia atahorana vahiny netreretinareo a nambaranareo retany horen-danitra fa tsy ilainareo tsony fa tsy ampandroso atsika mandrakizay na amin'ny 2040 io na amin'ny 2060 io ianareo fa tratrany tsara mihitsy ka dia zay ny amin'iny aloha dia mahakasika ny resaka hoe naloha le vola mba jereo ihany ko e fa mahita vola ihany ianareo amin'ny fotoana anankiray a tsy mila tabataba tsy mila tena fitakina be entitra fa indray mandeha mitaky ry zareo a de voalohany volany mba jereo toy izany ko reo mpiasa reo jereo toy izany koa reo mpianatra reo jereo daholo ny olany vahoaka malagasy amin'ny andavanandro rehefa mahita vola ianao ka zao tsy anaiky izahay hatramin'ny farany raha tsy mivoaka ny tompona andraikitra isa tsokajiny hatrany amin'ny ambony indrindra ka ty amin'ny ambany indrindra nanana andraikitra tao anatin'izany tsy fahatomombana ny fanatanterahana ny tetika asa-pagozy izany a ka apetraka eo andraikitra ao zay andray matompo prime ministre sy anareo tompona andraikitra ministry ny angova ny tompona andraikitra ny isa tsokajiny ao amin'ny jirama de miandry izay a ny valitenareo sao de hodinareo fanina fotsiny andray ty satria eo ny fahasahiranana andavanandro fa tsy anaiky mihitsy izay raha tsy mivoaka zay a de hoirairaina isan'andro eto tsy anakorota am'izay raha miteny zany fa zonay ny mahalala an'izany zony mivoaka malagasy a mahalala ny atsipirena fa tsy vola kely izany fa vola afaka nanaovana asa fampandrosona maro teto amin'ny firenena dia zay ny mahakasika niny ary zao saika adiniko ny tena mahagaga tao anatin'ny ty raharaha hoe fanambarana fitakina ny famerenam-bola nataon'ny banky raisam-pirenena ty maninona no vahiny ny mahafantatra mialoha taoarina n'le atao hoe audit externe na fa izy zany naniraka orinasa anao fanadiadiana fa nanao inony ianareo tetatoerana nanao inony nareo nanomboka any amin'ny filoam-pirenena ny prime ministre ministry ny angovo tompona andraikitra isatsokajiny tao amin'ny jirama nanao inony ianareo tsy nahita n'zany zavanitranga zany zany hoe azonay raisina ho toyny hoe ny karazana tetikasa vatsiny ny banky raisam-pirenena vola vakin'ireo banky afrikana na banky arabe na banky européanna na ireo le mpiara-miombonantika hafa toy ny AFD ny USAID ny JICA ny japonais toy izao nge zany ny zavatra mitranga any amin'ny fanatanterahana izy zany a tetikasa ny indramam-bolana nisy fanampiana azotsika fa nivelany azo adika toy izany zany namana faniry azo adika toy izany zany ry malagasy rehetra miaino an'izao fandaharana izao satria vitavita ho azy matoa tsy hitany iny tany banque mondiale misy tsy hitany hafa marobe toy izany zany tsy mahagaga raha bokatrosy isika tsy mahagaga raha tsy mandeha araky ny tokony izy a ny fiainany malagasy fa dia mampalahelo le malagasy zay fa de miandry re tsika manaraka hoe ho hitantsika afaka herinandro andro vitsivitsy anao ahoana voatran'izay a raha isy ny valiteny avy any ny prime ministre fa dia miandry ny valiteninao zay andre mato prime ministre hoe aiza ho aiza ny faniraisanao a andraikitra manoloana n'ireny zavatra sy ny fanontaniana izay napetraka ay taminao satria moa fangatana fanokafana fanadiadiana eny anivon'ny pôle anticorruption
am'ireny lafinjavatra eny no taratasy izay napetraky ny solomamboaka tiako Madagasikara mba tsy hirearisy andendeha ihany izay nikepoka anjany vola malagasy nandeha ny antsifaliany zany. Député Fetra Rahalamizafimbololona miresaka amin'izay ianao satria orinasa-mpanjakana fa ny orinasa mba zay namelona vahoaka ihany koa de potika sahirana kanefa rehefa mahita an'le fiainan'ny malagasy de very asa potika amin'ny fiarikaren'ny le malagasy indrindrandrindra nanomboka tamin'ny taona 2024 de taty amin'ny taona 2024 raika ambin'ny 2024 tamin'ny fifanarahana tamin'la hoe tondrozotra na feuille de route dia napetraka mazava tsara aloha hoe onero reo victime nandritran'izany fotoana izany de voasokajy mazava tao anatin'izany misy le hoe 2 ka hatramin'ny 7 sy ny fotoana zay nanaovana sony an'iny tondrozotra iny ary dia rehefa natsangana le filakevitra ny fampihavanana malagasy na le CFM de mbola nitondrona tao anatin'izany mission zay hitondra an'izay resaka stabilité sy fampihavanana izay ary ao anatin'izay ihany koa de hoe fanomezana famitsorakeloka ho an'ireo zay tafiditra tao anatin'ny crise politika araky ny voatondro tao anatin'ireo daty ny resantsika izay fa tao anatin'izay ihany koa député Fetra ny resaka fanonerana na compensation na réparation ho an'ireo olona na orinasa victime tamin'izany vokatr' zany ane zao fahampitehana économique zay mbola lovan'ny vahoaka malagasy zao. Marina tokoa izany satria tato anatin'ny 2-3 taona izao hatramin'ny tondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ny firenena izay izy moa ny tomponantoka tamin'izany fanonganam-panjakana sy fanakorontanana ny firenena teto zany nanomboka tamin'ny taona 2024 maninona fanontaniana voalohany apetraka de hoe naninona tsy tafiditra tao anatin'ny fandiniana ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bola 2024 zany toraka zany koa ny tamin'ny 2024 toraka zany koa ny tamin'ny taona 2024 dia fanontaniana no apetraka manao hoe inona no antony misy finiavana ve ao tena hoe iroso amin'izany fampihavanana zany misy finiavana mihitsy ve ao hoe ho tonga hatrany amin'ny fanonerana tena mba ho reparena ho endamin'izena ho compensena ve na tsy fantatra izany fahavoazana nahazo ny mpandraraha malagasy nahazo olona maro nisy ny namoiavana nisy ny simba fananana nanjavona tao anatin'ny segondra vitsy ny fananany nisy moa araky ny teniko namoina iny mihitsy noho izany antony zany ianareo reo tarian'Andriamatoa Andry Rajoelina no tomponantoka tamin'ny zavatra rehetra zany na inona ho lazainareo na inona ho ambaranareo tompona andraikitra mivantana tamin'izany no tamin'ny 2024 zany ka izao ara avelako eo iny fa nisy ny fifanarahana izay nataon'ny mpisehatra ara-politika rehetra tamin'izany fitondrana tetezamita izany inona no antony mba hisin'ny fitoniana mba ho anonerana zany fahavoazana nytranga rehetra zany ho an'ireo hoe victime raha zay nazo ilazana azy niaram-boina tamin'izany fotoana nanomboka amin'ny taona 2024 ka hatraty amin'ny taona 2024 zay moa zany anisany voakasika raha tao anatin'izay voafaritra ny tondrozotra izay inona ny zava-misy ankehitriny tsy vitany hoe tsy nitazomina ny teny nomena tsy nitazomina tsy najaina ny sony napetraka teo nisy ny engagement nataony ary anisan'izany ny filoham-pirenena ankehitriny mbola filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana dia eo no mipetraka amin'ny fanontaniana ho araky ny teniko hoe misy ve le finiavana sy fahavononana teny iroso amin'izany fampihavanana zany sy fanonerana nisy very fananana ao atao ary nisy namoy avana namoy aina de noho izay anton'izay de tamin'ny taona lasa nandeha izahay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara nanatona ny komite ny fampihavana-pirenena nanontany hoe aiza ho aiza izany dossier nampiandraketina anareo izany satria nisy ny asa maro nampiandraketina azy ny amin'ny resaka hoe zay resaka hoe compensation indemnisation fampiresahana amin'ireo victime sy ny rehetrarehetra dia namaly toy izao ny CFM tamin'izay fotoan'izay nanao hoe efa any ampelatana ny gouvernemanta ny mpitondra fanjakana mpanatanteraka fa de miandry sisa ny fanapahakevitra raisiny amin'ny alala ny didim-panjakana fa ny asa naisiny andraikitray efa vitanay araka ny tokony ho izy marina ve izany fanontaniana sy fanamaria nataonay izany ny CFM maveno mandainga say anareo ny tsy ao aminareo mihitsy le finiavana iroso amin'izany araky nefa teny ny fanomezana sy ny nataon'ny rehetrarehetra zany
tsy ny avany mpomba fitondrana tam'zany fotoana ihany de andriamatoany rajoelona tsy atenivony fanoerana ihany le naongana zany io a avaty amin'ny mouvance saravalomanana be debe voakasika tam'zany avao amin'ny ataoko hoe vondrona miaradia tamin'ny filohampirenena teo aloha andriamato dideratsiraka sy ny rehetrarehetra voakasika zany daholy a tao anatiny zany a fifanarana nataony rehetra sonia ataoko hoe mpisehatra ara-politika rehetra teto amin'ny firenena izany andriamato filoha andriamato prime ministre raha mato ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mitaky izay ny ampidirana izany amin'ny teti-bola fandiniana ny lalàna amin'ny feny teti-bola amin'ny manaraka mila jereny zany satria raha tena ireharehanareo fa état de droit no misy eto amin'ity firenena malagasy madagasikara ity dia tanterao avokoa ny atao hoe teny efa nomenareo sy nataonareo sonia mba tsy ohatra ratsy eto amin'ny firenena hoe ray aman-dreny tsy mitazona ny teniny ray aman-dreny mandainga ray aman-dreny tsisy finiavana mihitsy iroso am'zany fampihavanany zany tsy afaka atoky an'zany efa eo ny tsy fahafahanareo a ny tsy fahaiza manao ahafahanareo mamoaka n'zao firenena zao anatin'ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka ao aminy de mbola tsisy taterahanareo na ny zavatra nampanantenainareo aza inona no atenena am'zany mpitondro zany e ka de zao takinay satria araky ny teniko teo ireharehanareo a hoe atao anatina firenena tandalàna fanjakana tandalàna isika na ao anatina état de droit tsy zay ny zava-misy ho avy am'izay tsika matsy efa somariditra tsipriany kely am'zay le hoe état de droit de ao anatin'zany any misy ny orinasana malagasy misy ny orinasana malagasy izay tokony efa isitraka n'zany fanoneran'zany efa natao ny karazana ataoko hoe tombana mahakasika ny fahavoazana nahazo azy maro be le orinasa malagasy misy ny madinidinika misy ny salatsara misy ny orinasa vavety fanodinareo fanina na ny mpiara-miombonanto karatanzany de efa nisy ny resaka natao mahakasika any hoe misy apahany be debe am'ireo a ho raisiny rareo an-tanana zany fanonerana zany ho mba afahantsika miainga amina depart anakiray indray a ka tena hoe afahantsika tena miroso makany am'zany fampandrosony zany fanodiny fanina ao anatao loatra ny tsy misy tsy nasiny resaka itsony fa inona ny tena tianareo atongavany zay de tena mametram-panontaniana mihitsy araky ny tenka efa tsy afaka nareo am'le fitantanana ny zavatra efa nataonareo sy nisy nampanantena tsisy tateraka zara raha natomboka zany nge ny fanamariana azo tao amin'ny assemblée nationale le tam'ireny fifanatrehan reny hoe any aminay nge toy izao pomba azy io a député IRD zany lazany zany nitatoke natomboka de nanilimbozaka fa mifototra ny natao hoe nitatoke nampanantenaina fa tsy natomboka akory e ny sasany jany le otenatenany tetikasa manjatony zany fa tsy tetikasa tokana ka zany a santionaka dia mitaky izay ny irosona am'zany hoe fampihavana-pirenena ary efa nitaky an'zany isorana ny eo amin'ny atokitana ny eo amin'ny CRN koko anao namana tabera zandry la tabera Christian sy zokobe tabera fa dia reny a ny ekipa niaraka sy ny anany tamin'ny professora Zafelbera filohampirenena teo aloha efa elaela no nitaky an'zany sy nany hoe milainy zany a raha tena tiana nisina fitonina eto amin'ny firenena dia mahakasika an'izay any satria tandalàna matsy araky ny teny namana fanily teo hoe telo amin'ny fitopolo taona lasa zay a no ny ratifiena teo anivony Nations Unies zany hoe zon'olombelona mahakasika any zon'olombelona zany aiza ho aiza zany eto amintsika aiza ho aiza zany tena satria na in'le hoe lalam-panorenana ny saindrareo ny lanina tena moa tsisy ny fidy an'iny tamin'ny karapokotany folo sy roa arivo dia izy ihany no manitsakitsaka azy izy ihany no mandika azy voalohany raha izay na ny fivezivezena araky ny teninao teo any mangamily de efa miorokoditra ianareo maketsy amin'ny petite vitesse izay de efa maramila tsy maramila sy mpitandro filaminana tsy maramila fa mialatsina mpitandro ny filaminana firony efa manodidina sy mijerijery ana eny ohatrany de angalatra izay zay ro angaty mbola tsy nangalatra zany mihitsy ary mbola tsy nanakorotana ary tsy mbola maneritreritra anakorotana fa miomana ny fifidianana izay de zay nytiako tenena teo hoe mananeritreritra zany de ho any amin'ny faritra de ty ambarako eto aoka tsisy mihitsy ny sakatsakana fa zonay no nivezivezy zonay no mifampiresaka amin'ny vahoaka asanay zany manara-masina asan'ny gouvernemanta aoka tsisy ny sakatsakana atao amin'ny filohampanohatra aoka tsisy ny sakatsakana atao amin'ny solombavam-bahoaka fanoerana aoka tsisy ny filambaniny fa aleo ilamina le izy a fa ny vahoaka efa sahirana aroka nareo tsy anaiky atao fitaovana ry-mpitandro filamina raha izay toerana faritra maro ny tsy diana izay a nahita korotana indray mandeha ve ianareo tsy mbola nisy zany ka araky ny teniko hoe alao lalaka ny fanehoan-kevitra mbola ao anatin'zany nitakina hoe avereny reo fandefasana ny MBS any am'ireo tambazotra ny Canal Plus sy ny sitra sy ny Star Times tsy anao pibandrena koa fa tsy maintsy tononony zany dia aleo iveriny reny a de milamina isika
efa tsy afaka ianareo a mbola ny aty anivondra vo manodididina mofofona président ravalomanana nampiara-miasa aminy de ilanareo atsojay foana ilanareo vanona inona hitondra inona ho an'le fireneny zany zavatra zany ry mpitondra zay de miteny an'zay mitsy ary-masiky zay miteny an'zay aoka alalaka ny faneho-kevitra aoka alalana ny fivezivezena eto anta fa ny vahiny ara velanareo ivezivezy eto izay malagasy tena tsy anaiky izay tena miteny aminareo fa tsy anaiky izay ary zay mbola tsy tanakorotana ary tsy te anakorotana izay zay ny anankiray de makasika an'io resaka teo ihany état de droit teo le tsy fanajanany zay le hoe taratasy a ny arahana nanao soni de fa any moa zany iny faharoa ndray makasika ny fitaraina ny manoloana ny fitaraina ny reto a vondro ny mpandrarah tsotra na ny vondro ny mpandrarah miasa eo anivony atao hoe zone franche na ny orinasa afakaba tsy mitsahatra mitaraina zao ny olona ny reto fitondrany reto raha araky ny fanamarian'ny atao hoe mpandrarah io na mipaitoekarena dia ny tena olona ty fitondrany ty dia ity fitondrany ty ny tena hoe taratra zany atao hoe instabilité fiscale izany na hoe tsy fahamarina toerana fomba fitakina etra zany amin'ny akapobeny raha tsy miaiky ireo fa mbola ny secteur privé na ny orinasa tsy miankina no hitondra fampandrosona eto amin'ny alalan'ny fahatongava mampiasa ny volana eto de tokony mba misy zany fepetra raisina manoloana ndre mba rehefa o reny sazy a zay manao ny tsy mety reny ny tokony hosazina fa tsy hoe any raha aka ohatra makasika ny zone franche manokana mampitarainareo zay de ny hoe raray na roa na telo no tsy ara-dalàna araky ny tenin'andre rahamato minisitra hoe rehefa kaikho tapitra zany le fotoana afahany misitraka n'zay hoe tsy fandavaketray de ovaniny anaran'le izy a na akaton'le orinasa firy no nanao toy izany ray roa telo sazio tsy de sarotra any mitady an'zany sy manenjika an'zany fa azany rehetra no sazina mahakasika an'le hoe eo enenelan'ny ray taona roa taona dimy taona folo taona de ny raha minena folo taona izany hoe fotoana afahany misitraka ny fanalefaketra na tsy fandavaketry zany mihitsy ke izay zany mitsitala le elanelany ny fanavahana sy ny fanenjehana ireo tsy ara-dalàna zay tsy ataony satria inona no antony azy zany tsy voafehan'le fitantanana an'le izy zay le resaka instabilité nresahako teo dia eo no mametra-panontaniana na ny tompona ndraikitra any anivon'ny sampandrarahany etra na ny vahoaka mpandohetra manao hoe ry zareo ara dia niteny taminay mihitsy hoe izahay ara-fanina fa nanomboka tamin'ny LFR 2019 tsy nisy fitondram-panjakana nanova zany fomba fitakiana etra mihoatra no ity fitondrany ity tsy mitombona zany le izy satria zao milefera ao anatin'ny enimbolana nisy fotoana miova intelo izany hoe tahanaba natao io a alaina amina hoe fomba fangalaketry zany de tonga ny mpandohetra rehefa aveo a de fanina izy tsy ny mpandohetra ny fanina irery fa eny fa nahatra am'ireo le tompona ndraiky zany na contrôleur io a na agent ny impôt io a na ny inspecteur manao hoe fa hoana marina moa zany nietra tokony ampandavoka nyreto olona misehatra anivon'ny mpandrarah reto na madinidiky ina saratsara satria tsy sasatry miova l izy zay nefa araky ny recommandation ny FMI tsy tokony ho atao satria mampiembotra ny mpampiasa voly zany akoatry ny tsy fisiny rano ny fahalafosan'ny vidiny herinaratra ny resaka insécurité ny resaka hoe ny atao hoe fitoniana ara-politika no ianareo eny io a zaranareo zay mbola tsy manakorotana re tsy te anakorotana de tsy tonga ny mpampiasa vola de tsy misy ny asa foroniny zany orinasa zany ka rehefa izy ara-tsy eoko miena ny etra raisin'ny ministera sy ny any sampandrarahany etra na ny ladoany satria tsy vitsy le entana miditra ny mpiasa tsy mahazo tsy misy asa de mazavatsy tsy manana karama de raha fa tsisy karama tsy afaka mividy entana de ny orinasa tsy mamokatra miena ny PIB miena ny arikarena ohatra ny tsy hitan'ireo mpitondro reo mihitsy inona ny ifandraisan'ny zany rehetrarehetra zany zay le tena hoe instabilité fiscale tsisy ohatran'ny reto olona reto mpitondro reto a raha nanovanova araky ny teko anatin'ny enimbolana nisy fotoana miova intelo tany anaty LFR 2019 de nisy any voaniditra teo reo olona reo satria mbola tsy teo reo tamin'ny fandinian'ny RFI 2019 fa vo tonga ny LFR 2019 teo reo olona reo zany rehetra zany dia io tsy fanajany mbola état de droit any ty resahako ty anisany orinasa victime zany atao hoe korotana ny ianareo ny namboly azy teto dia nitady mpiara-miasa ny orinasa malagasy zany resahako zany ray ao anatin'ny maro de mandeha le izy de inona ny tena alahelo zareo satria mamofopofona n'le filohan'ny mpanohatra sy mpiara-miasa amin'ny filohan'ny mpanohatra na de efa niova ara niova le enseigna niova rehefa mpiara-miasa fotsiny satria rehefa nampiasainy zany nampanofana zay zany natao antony satria potika ny orinasa nampanofainy zany filohan'ny mpanohatra zany zay mpandrarah tamina mpandrarah fa
de izy no mitrandraka azy trano ny tokotany izay tsy haiko tsony zay tena tsipiriny fa izao ny zavatra mahagaga tonga ndray ty izy sampandrarany etra niaraka tamin'ny tale jeneraly zay asendrareo manao boloko fotsiny de manaraka ambokiny nanao hoe akatony ianao ady fermeture administrative santionany ray ao anatin'ny maro zany zay mantsy le fanontany ataoko hoe tena tantandalàna marina ve le Madagasikara araky ny ireray anareo de nisy an'le de fanontaniana petraka ry teknisianina kory tsika koa manana mpanolotsairatsika enjana resaka fiscalité a tsanay ary le fahasoana ianareo zay mahay fa izao fanontaniana petraka tamin'izany fotena nakatonareo le orinasa tapabolana tsy fantatra nisy fanavozana fanakatonana anankiray fa izao hatramin'izao tsika am'teny zao eritaona sy tapany zay nanakatonana zany orinasa malagasy zany satria mamofopofona ohatra ny misy anarana Andriamatoa Marc Ravalomanana ao anatiny fa tsy voaporofony araky ny teniko hoe zoany mihitsy no misafidy zay olona iarasa aminy za zao raha manana épicerie de tiako omena mifaniry fa mandrotsaka ty amiko fotsiny ianao hofan'lizy ny tokotaniko sy ny efitraniko ny épicerie atsika de zay rehefa tanterako ara-dalàna ny fandoavana an'izany aty amiko tsy misy ndrona fifanarahana ara-barotra mazava tsara mihitsy zay indrina matsy de lazaina fa hoe ok mety misy ny tsy voalota am'zany etra tany alotany zany fa adinony zareo le sonina tao tany am fotoana ny tetezamita zay nataon'ny mpisehatra arapolitika araky ny tegna hoe misy compensation misy indemnisation misy réparation tokony natao tokony ny rosona izay latsaka lavitra hoarina amin'ny vola tokony hositrahany zany tompon'ny orinasa malagasy zany de zao ara iverenako farany le teo satria ny fotoana voafetrany de zao le teny araky ny tegna te manana manam-pahaizany zay amin'ny resaka fiscalité samy lahatra am'ireo anareo ireo aiza fanontaniana apetraka amin'ny indrindra ianareo teknisianina hoe le lazainareo fa misy le atao hoe règle de solidarité ve ao anatin'izay afahanareo manakatona satria fa nyraisin'olona hoa raisiko hoe niraisy mifaniry le épicerie-ako de inona no any anjehana ny faniry fa akatona le épicerie nefa fanaraha antitra naisy faniry le izy hoe ianao ny tokony andony io fanety amiko fotsiny de milamina ianao de ianao ara-dalàna manoloana ny sampandrarany etra iza tsy misy idirako tsony zany ny fitrandrahana izany épicerie zany fa izao le izy akatona le orinasa ny faniry le orinasa kely le épicerie satria zahony no tsy nandony etra zay le teneniko hoe fanontaniana aiza le atao hoe misy an'le atao hoe règle de solidarité fa tokony hiatra ao anatin'izay zavatra io valio zay zay mahay aminareo valio zay zay mahay aminareo miandry amin'ny valiteninareo izay dia zay ny teneniko hoe état de droit misy ve eto état de non droit tsy misy eto fa santionany ray ao anatin'ny maro zany orinasa karana sy vahiny firy no manova nyreny le atao hoe daty fafahana mihinana farany an'ireny entana biscuit menaka datena péremption fa mbola misokatra dao izy mianakavy am'izao tsika am'teny zao ao ny orinasa izay miara-miasa amin'ny za tsy teny anarana tsy lazaina fa hoe ampifandraisana indray amin'ny filoha mpanoatra ty misy orinasa ao nakatona ao tsy misy toy antsony resaka de sahiteny venareo fa purement technique zany décision ny raisinareo izany hatram'izao tsika am'teny mbola tsy misy le atao hoe décision de main levée tsy misy zany am'izao tsika am'teny zao de lohany entana satria nisy entana périssable atao arafesinao ny fitaovana miby koa tsy fantatra azy eo anaty satria selendrareo le trano inona ny tianareo atongavana am'zany misy piasa marobe tao tokony nandray karama zao mienena ny ambadika any sahirana aza manody anareo zany zavatra any engany azo anareo sy ny avanareo zany zavatra any zay ve anareo vo tonga saina ivereny denia ndray zavatra raha mato ministre ny toekarera satria ny sampanarany etra de eo ambany fifehezanao jerevy zay andray mato prime ministre andray mato filoha fa aza manao mizana tsindrinila atsaro ny fanaovana atsojay am'izay hoe manodidididina nandray mato Marc Ravalomanana fa zay tsy anaiky an'izany itsony ary état de non droit misy eto resaka décision purement politique ny misy eto fa tsy misy an'izany hoe resaka teknika zany ireny zavatra reny ka zay ny teneniko hoe tsy voasoratra ao anaty texte tsy misy milaza an'izany ko hoe fermeture définitive zany raha resaka orinasa tsy misy an'izany avoay raha misy ao raha mahay ianareo avoay de dikan'izay tokony analala ny sokatra ny orinasa zany mba anymiasan'ny tanora ampitombo ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny alala fandoavan'izany etra dia milamina isika
tsisy kakaeto tsisy lonilony eto zay ny mahakasika ny resaka état de non droit fa asa misy zavatra fa tia ny namana faniny mbola ho abordentsika tiako mafisina fotsiny le hoe lisy koa nge tamin'ny fifanarahana zay mbola mitombona tsara misy an'le hoe Fonds national de solidarité député fitry misy an'le FNS any ao anatiny zay tokony fanonerana lizy fa io moa zany tena mbola be adidy amanandraikitra tsika anatin'izao tolona iramana zao satria betsaka ny victime tena namotika zavatra marobe tsy ho an'ny orinasa tsy ho an'ny vahoaka fa hatramin'ny tandrazana sy ny firenena zao fanjakana zao de tena manamafy an'le teny professeur James Ratsimateo le izy député fetrany amin'ny hoe tena zay nkasiany tanany zareo zany de potika solosa rava avokoa vadika horera tena zombi zay tena mampalahelo izy tsika afaka mangataka lera kely amin'ny teknisiantsika io zany satria mbola misy zavatra tokony resana ihany député fetraka zay ngamba ataontsika fanamarihana hoe mila hiverena reny zavatra natosiny ireny zany satria io mory zareo ihany nge no mpaninona moa zany no mirenie an'le signature zany no mandat nefa zavatra mifanarahana de tsy gagitsika zany raha ohatra hoe efa tsy sa mametraka zavatra eo ambony baiboly tsony izy rehefa miteny satria efa fatany fa tsy ho vitan'le akatoan'le izy de tsy gaga am'izay raha ohatra ka misy miteny ny mpanao politika tena itiny tena anisan'ny tena tompony lainga indrindra na tao anatin'izay empolo taona zay satria efa fantatra zany le pratika sy le fomba fiasana zany fa député fetra fotoana moa mandeha ihany anatin'izay resaka nyresahantsika zay moa zany anteneninao zany ny resaka instabilité fiscale ny resaka fanonerana sy fandraisana andraikitra ao anatin'le orinasa zay tokony hositrana sy atao malagasy fa na izany naty zany te hiverina kely adevitra anankiray satria matetika député Todsoa no miresaka an'izy ty tontolo fampianarana kanefa na izany naty zany député fetra de menomenina ny olona am'izao fotoana zao amin'ity resaka fampianarana programme fampianarana ty asana eny amin'ny boriboritany misy anao na amin'ny mahasolomavambaoka anao ihany koa misy na hiaran'izay fitaraina ny voaka zay amin'ity programme fampianarana ty marina tokoa zany faniry fa araky ny fitarainana voaray anitsaka kely ny tokotany filalaovana marina tsy tokotany ny honorable Bogos Todsoa makasika andresaka fampianarana satria nisy ireo ray aman-dreny misy ireo mpampianatra misy ireo tompona andraikitra sy taletsekoly zay nitondra fitarainana aty aminay mba ho ampitaina sy itodiana any amin'ny ministry ny fampianarana sy ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeny marina tokoa izany voalohany indrindra aloha de ny ray aman-dreny navoaka ny fitondram-panjakana sy ny amin'ny alala ministera ny calendrier scolaire na atao hoe tetiandro mpampianarana dia ny fanontaniana tokana mipetraka de hoe mahagaga fa tsy misy datim-panadinana samba ny teto anatin'ny 80 taona fa tsy misy datim-panadinana le tetiandro mpampianarana zay ray fanontaniana voalohany ayahany ray aman-dreny zay fa ny fanontaniana petraky ny mpampianatra ihany koa dia hoe mahakasika andresaka système éducatif ty na le atao hoe rafy mpampianarana indray dia tsy milamina mihitsy zany am'izao tsika miteny zao tena hoe mikorotana fa talora 5 taona ny ambaratonga fototra ny atsona azy dia efa taona ny atao hoe collège manomboka eo amin'ny classe de 6e zany misy vaovao napetraky rareo zany hoe atao 7 taona zany izany izay anakiroa mitambatra zay fa izao nefa ao anatin'ny 7 taona io dia zaraina telo tsy maintsy zaraina telo le izy zany fomba fanatanterahana azy de eo nyfanontaniana mipetraka amin'ny mpampianatra hoe mahay ireo mato miteny ao anatin'le tontolo misehatra ao anatin'ny tontolo izy mato mametra-panontany hoe ho vita ve izany ho zaraina telo zany inona ny antony satria mila fitaovany zany mila volo zany ho vita ve izany am'izao fotoana fahantrany le fireneny zao sy fahakelezany tetibola omeny ny fitondram-panjakana hoentina manatanteraka azy zay zany le fanontaniana petrany de ny risika ozy izy dia ho very an-dalana le atao hoe taux d'abandon hiakatra be io zany satria fa raha tsika mahita nge ny olana zay le abandon scolaire abandon moya zay efa ny arahana hita de vao mainka alizy zarazarainao sady ataonao lava
tsy anana fotoana an'zany a ny zanaka malagasy sasa mantsy ndray rehefa fotoana lavitra le sy fotoana depotefetra lavitra be mihitsy ary misy fanontaniana mipetraka koa raha anatin'izay hoe lasa hofoana ho azy ve zany ny CEPE mihitsy io mety ho zay mihitsy ny efarany mba valio zay ry ministry ny fampianarana ianareo ny fitondram-panjakana dia araky ny nambaran'ny EOM koa ke tsy zay mihitsy tsy zay mihitsy ny nanaovandrareo vely rano ka any zany le hoe mbola mitoy am resantsika teo reto ve olona mitazona ny teniny fa na ny programma moa araky ny tegny teo hoe oentina manatanteraka ny drafitra oentina manatanteraka zany EOM zany ara mbola tsy nivoaka ohatra nambato be voka mbola tsy mety teraka le PEM ka zagagy ianao raha ohatra ka tsisy taterany zavatra fa dia verena kely any ny resaka tena fampianarana ny resaka programme scolaire ndray programme scolaire na hoe fandaharam-pianarana de anao vozina le izy de nampidirina le taranja navozina zany zay de nampidirana taranja vaovao mitondra ny hoe na hoe ny tontolo ny asa ny lohateny hoe ny tontolo ny asa na hoe monde du travail namana faniry sy mpiaino zainy tsy any amin'ny rafitra sy ny fampianarana teknika ve ny tokony hidirana am'zany mbola fampianarana akapobe ny eny aty raha mbola zany iresaka aty amin'ny fanabeazana fototra na ny aty amin'ny kolejy fa tsy tokony hoe raha tena nandinika ianareo na mifampiresaka tamin'le tena tompona andraikitra mala zany tsy tokony tany amin'ny fampianarana teknika ve no ny fampiresahana an'zany na nomena andraikitra mahakasika izany zany fanontaniana napetraka zareo daholo mitondra moa zany ary mahita fa mariny zany ahany sy fanontaniana zany de hatramin'izao le izy nefa io le zavatra nresahandrareo fandaram-potoana vao nijanona o ao anatin'le atao hoe andrana na fanandramana fotoana fanandramana hoe phase d'expérimentation zany hoe asa phase d'expérimentation mandra-paroviana zany ke tokony fotoana foy zany amin'ny hoe phase d'expérimentation azy de ho hita ny vokany fa efatra misy resaka nyresahandrareo zany ho ampifanina zany ny mpampianatra fa ny tena mahagaga de ataony mpiasa mpampianatra mpiasa-mpanjakana ihany nefa ny zava-misy eto amin'ny firenena dia maro anisany mianatra any amin'ny sekoly tsy miakina maro be tsy azo tsinitsino avina de ahoana zany ny any amin'ny sekoly tsy miakina satria ny mpampianatra any amin'ny zay eo to mpiasa-mpanjakana ihany zany no mena zany fiofanana zany fa inona loatra ny tianareo atongavany tsy nitsino aviny zay le hoe fampianarana sy fanabeazana zay tsy ampindray ve ny vola aza miteny rehefa tsy ampy ny vola fa zay le hoe mizana amin'ny tanila le égalité de traitement lafiny rehetra mihitsy ao anivon'ny fampianarana ihany misy principe atao hoe fondamental ao tsy ajainy reto olo reto asa na fantany na tsy fantany mino fa fantany fa tsy adaly rehefa misy manam-pahaizanao fa inona ny antony zay le hoe anoizanareo foana andehananareo na ny safidy de diso ny fomba fiteny de diso ny zavatra atao rehetra de mitanila fitsarana amin'ny tanila resaka 2 poids 2 mesure amina zavatra mitovy tena faniny ianao zay hoa tsy te hanan-dratsy tsy tianay amatana tany foana ty taranaka ihany ko ianareo moa efa nanomananareo efa na tsy holanina tsy hianatra sy ty asa mandrak'izay ara ny taranakareo fijerineo ho an'ny sasany ho an'ny sasany fa tsy ho an'ny rehetra ny mizafipaladia tsara mihitsy ohatra ny tsy haiko roboroblanahona loatra ny orinasanareo nenay ny filohanay président Ravalomana nge nanana orinasa goavana anisan'ny sangany taty Afrika alohany nidira no be ny tanàna fa ianareo milaza ianareo zay anankiray aminareo mpitondra hoe iza ny nanana orinasa zay ny alonanareo amin'ny président Ravalomanana aloha teneniny zany iza ny sa ilaza fa diso zany teniko zany iza fa tsisy nanana nefa hoe meko ty omeny filoam-pireneny ty fa orinasa inona moa ny any filoam-pirenena ary mamokatra 4 milliard isan'andro na manao chiffre d'affaires ohatrin'ny isan'andro no afaka hoe ty avany posin'ny filoam-pirenena ity avany amin'ny anina ity avary volam-panjakana mihitsy le mena 4 de rehefa manao communication zareo de hoe avy any amin'ny filoam-pirenena nefa avy aty amin'ny finance alizy ahoana ary zany tena tsy mety misoloko volam-panjakana any zany manongo tena fa fantatra io fanaonareo zay miteny any izahay teny any de ho hita eo de zao ny farany mahakasika an'le hoe PSE programme sectoriel de l'éducation tamin'ny andro ny fanjakana teo aloha zany de tsy renao matina velona tsy fantatrao itsony hoe aiza va izy io raha mato ministre ny fampianarana satria de eo zay zany aloha de ny azy ary moa tsy continuité de l'état zay indrindra matsy zay am'ireo tsy miexiste zany teny zany tokony asora anaty voambolana zany fitohizana ny fitantanana ny raharam-panjakana zany satria tsy afaka ranganareo zay mahakasika an'iny namana faniry fa de asa raha mbola misy atra madinidinika kely ty tiako
hitondrana nefa alohan'izay sao de manana resaka rano saiko antaniko hoe manakambara ve député fetra satria zao any aminao any boribory tany fahadimy any tena fitarainana mahery vaika ambato maro boribory tany fahadimy zany tonga hatraty manjakaray filarambe tsy fakahitana andray soro menimenina tsara honena na menimenina ambomrary Anjanahary 2 zao tompoko tsy nahazo rano 4 andro. Anjanahary 2 zay soavim-bahoaka Ambato mainty. De zao manko izy io député fetra fa io zany araka le fomba le fanjakana fa raha azo natao io fa mety miketrika am'izay ngamba zareo de hoe ny mpanohatra ny sakana ny rano raha azo natao na ny tim eno raha azo natao zany de hoe ny tim na ny mpanohatra no nidina ny sakana ny rano tao anatin'le milina fandefasana na fizaran-drano. De raha azo natao de ny teny hoe ny tim na ny mpanohatra no nidina tao anatin'le fantsona fandehanan-drano ny sakana azy le tuyau zany raha azo natao. Raha azo natao de ny teny izy hoe ny tim na mpanohatra no nidina anaty robinet ka tsy nampandehan'le rano. Zay ohatran'izay mihitsy le fisainan'le fitondram-panjakana de zao am'izao tsika miteny zao mangina tsisy miteny ohatrany hoe tsisy fanjakana tsisy raha aman-dreny ny olona efa miantso hoe fa 4 volana zay tsisy rano izy menakavo mangina angamba mbola mahazo rano tsara ara-dalàna io moa vondresana ho maly faky maly député fetra hoe reo nge tsy problème andreo na midepenser mandany hatrany amin'ny 100 000 ariary na 200 000 ariary par jour mividy am'tony bouteille na rano efa vity tony andro sy sasany izy menakavo fa le vahoaka ny tena mijaly de am'izao fotoana zao tsika maresy enao misolomavom-boaka any de ataoko le tatitra zany satria vo tamaraina na azo hoe mandeha le bizina n'le rano satria tena tsisy mihitsy le rano eny Anjanahary iny de vidina 10 sy 4 arivo tena mitovy ny bidon ny rano 12 500 député fetra zany hoe ny safidy zany le tokantrano ray na hividy rano ray bidon na hividy vary ray kilao am'le vary le tena jemy sara tsy mateo le vary le tena efa tsy de milay fa eny misy vary gasy any aloha zany fa somary le mbola vary vao le izy zany ny zava-misy am'izao fotoana zao de hatramin'ny vina ianao ry vahoaka ny alitra zay moa zany mba tiaka ny mampita am'izany fa vaovao tao Anjanahary zay vo azo fimarainy hoe 12 500 ny rano am'izao fotoana zao bidon de 20 litres ary ny tena loza ao anatin'zany zavatra zany anisany zany tena hoe ianjadiny sy iarana zany tsy fisiany rano zany boribory tany fadimy tony fary distrika maro manodidina Antananarivo tsy za irery dia zany ambomrary zany tao anatin'ny 10 andro tsy misy ny ray mitete ny amboditsiry zay mbola tany aloha tany tsy nanana olana zany satria ny faritra tsy nanany boribory tany fadimy any no anisany tena hoe nanana olana fa nanananana koa raha soavy masoandro fa izao isika miteny zao de mahagaga amin'izy ange de zao zary mampalahelo asaina miteny le teknisianina nampiasany jirama asaina miteny terena raha tsy zany asa so de voaroka manao atele eo atrikasa le ministeran'ny rano zao hoe fanatsanana ny tena mahavarina zany ve mbola atao na manefa le vahoaka efa tsy misotro rano efa tsy mandro efa tsy manao inona mbola sahany mizara prime sy ndraitratra ry iny moa mbola ho hitantsika io iny resaka vola naverina tany amin'ny banque mondiale iny le forage tsy mandeha le forage mihitsy zany mihitsy ny sakatongavako apetrako indray mandeha fanontaniana aminao Andriamato ministre ny rano mbola tsy teo ianao de efa natomboko zany tetikasa amin'ny resaka hoe fanaovana forage dona hoe fanaovana lavaka tsy lavadramo fa nandetehana n'inyle fahazahoana rano iny any ambanin'ny tany any amina toerana 7 eo ho Antananarivo sy ny faritra manodidina azy fa olana vonjy maika io fa izao nefa natony ngarainy zany tamina fotoana ray satria nidina teny izy de anlazainy fa le atantina vy le rehefa manao trano reny moa dia misy atantina vy de hoe arafesina io ka vy efa niasa zany ve tsy fanaovana sorona n'le vahoaka na ninona anao raha naka asa raha tsy fantany fa tsy hoe miaro akory le mpandraraha fa na eny feo afa mantsy atao anatiny tao anatiny tao mihitsy nanao hoe asa na manana alahelo ve ngarainy fa mety tsy fantany ve na mety tsy nahazo ny olona neritreretiny fa tokony azo an'le tsena na eny izy moa mbola tsy tao ara fa matoa arafesina ry izy fa raha amina fotoana misy ranonando vitsy inoxydable akory iny fa ferraron iny le ferraron tora ampiasaina iny voatratra ny orana sy ny rivotra sy ny amandona eo iny tapabolana iny de misy arafesenina raha ela de mivoaka eo fa hoe arafesina tsy fantatro za tsy nahita le vy koa nanina raha ny atsona ny laboratoire ny travaux publics raha tsy fantako de ny toy ny asa na nanina raha sazizy nasena solony fotsiny le vy raha ohatra ka satria mbola voavy nametraka an'le atanty de nasena nanao coffrage ndre mandeha asa zay arak'le fomba fiteny fa naninona natsahatra le asa tam'zany zao vokany zao Andriamato ministra tsy mamely ianao atram'izao tsy fantatra ny toy ve zany asa zany
ny boribory tany fahadimy de mitaraina fa misy an'ireny le bombonina moa na nitenena anazy na siterina na tankery reny aterina le izy toy ny eny akatso reny a dia na le izy tsy fenona rehefa tapitra ny rano ao na le ranony branchera de tsy tonga akory tsy mivoaka any amin'ny tokony ivoahany de ao koa anaovany sasany bizina izy zay misy any aminay keo a lasa avoroa eny amin'ny tokony hividianana azy a tratrandre namana zany tany andray soro ny miandraikitra teneny koa ty ny tompona andraikitra ny fizarana rano eny andray soro de nanaovany bizina nataonao avoroa eny a satria izy ano ny tompo-kevitra sy manapa-kevitra am'izay vidiny tokony anaovana azy andray soro aiza nareo tompona andraikitra aiza ny namana solom-bavambahoaka eny amboribory tany fahadimy zay nametraka an'ireo a tompona andraikitry ny fokotany sy ny tompona andraikitry satsokajiny am'zany a boribory tany fahadimy zany aiza zay mihitsy aiza ny ministera raisy ny andraikitra reo tsisy ohatry ty za tsy hitentsony hoe empolo taona fa hitarina andreo hoe zato taona nisy fanadihadinana atao totoko tao a mahakasika any hoe tsy mbola nisy zavatra nitranga toy izao tao anatin'ny zato taona teto amin'ity fireneny ty noho iza no ianareo mitondra am'izao fotoana zao ka de zay tsy mahagaga raha hoe manitra le vahoaka ary nandre teo matsiafa hoe tsy hiditra lalina am'izay fa misy ny hetsika ataon'ireo mpiarony zompanjifa samby zoma samby sabotsiziny dia mampahery an'zareo satria rariny loatra raha mihetsika izy satria mila tairina le fanjakana fa tena matory migalabina ao anatina confort tena tsy fantatro inona be sakafo be de manadino fahefambe le fahasairanan'le vahoaka malagasy a amin'ny akapobeny zay ny anakzao ity misy faafatra ihany koa ho an'ny tsirairay zany ny afatra de hoe ampitaiko ty satria zavatra ny fandinianay tamin'ny président Ravalomanana mahakasika any amin'ny akapobeny ny olona tsirairay de samy manana ny atao hoe fahalemenina amin'ny faiblessiny ary samy manana ny taletany ihany koa nefa ary samy manana ny fahaizany sy ny fahalalany de fampiasana izany na ao fitantanana na raha-pirenena na fitantanana atoky na fitantanana vondrona na plateforme de mba ho tombotsoanne zay le vondrona zay ka afahana manamafy tsara le fiara-miasa zay nge tsy ianareo ny tsy tianay nisy ny tena zay tarymarina fa ny fomba fanaonareo ny tsy fahaizanareo ny ambonareo disy toerana mahatonga anay miteny an'izay hoe misy tsy mety le ataonareo dia zay le teniko teo zay hoe samy manana ny fahalemeny fa izao nefa tsy natao anasongadinana tena ny toerana anananao tsy natao anasongadinana tena na anafenana ny zavatra tsy mety nataonao ny fanananao toerana na olombofidy anao na olombotendry ka rehefa tonga saina am'izay nareo mino fa iovala izy zay nge mba tena mitsinjo an'le vaoaka malagasy toa anareo ihany na tsy eo aminay ara ny fahefanam-panatanteraka tsy eo ampelantananay ary io tsy maintsy ho azonay fa izao ny afatra hoe mila manaja fitsipitsika manamafy an'izay a ary teniko zay satria toromarika avy any am'birao politika toromarika avy any am' président Ravalomanana na olombofidy indrindrandrindra ny ataonivony tiako Madagasikara na député na conseil municipaux na conseil communaux na be ny tanàna de izao hoe ajao ny fitsipika tsy misy afaka miteny amin'ny anarana ny atoko raha tsy nahazo alalana avaty am'vondrona na avany am'ny filohany ny atoko avaty am' birao politika zay ihany ny teniko fa andraisana fepetra ianareo rehefa mandika an'izay mazava zay ka zay ny anay ny fomba hifampitaizanay atao anatin'ny vondrona misy anay fa ny anareo mba manahoana ry mpitondra manahoana ry volomboasary tsisy miteniko menatra ary reo sady matahotra ny teniko tena re mantsy araka miteniko te hoe atosika iza mbola hitrakafoy azy am'izao zay manko le resaka ao an-dano mbola hoany an-danino andraso aloha tsy ary iza nitratrafarany eo ka afoy azy de sasa notapa-drambo eto ry zalahy manao ny ataony any a zay no ohatra no tapaka eto ny rambonay zany mihitsy ny tena ohatrany hoe raha sarisary iomezana ny zavatra mahazony eo ka ny mampalahelo misy ny fotoana lasa sanatria mpiasa-panjakana no ampiadina nisy an'ireny hoe vato sarobidy sa vato soa dia sanatria ny avaty anilan'ny faditseranana sy ny gendarmerie miteny hoe resaka tsisy io de fausse déclaration nefa le zavatra scellé sy répertorié zany misy liste eo de efa scellé le zavatra manao ny asa mpiasa mine de manao ny asany lasa ny amponja le olona zay le hoe fampedina ny mpiasa-panjakana fampedina samy malagasy aiza ny fepetra sy ny andraikitra raisinao andriamato prime ministre izay misy olo toerana raha tsy diso mbola izay le izy ministre mine par intérim aiza ny andraikitra ao am'zany andriamato prime ministre firy reo araky ny teneniko hoe karana tsy maninona tenenina eto mpanova ho mafisiko le teniko teo manova ny date de péremption daty mbola afahana manjifa nyzany zavatra any ohatra misokatra daolo ny azy mampinanapozina mihitsy am'le malagasy fa ny gasy ny malagasy eto tanterao fa miandry anareo izay iresaka fampiavanana io de aloha hitovy lizy le égalité de traitement zay ataoko hoe principe fondamental le fitovinny fandraisana ny tsirairy rehetra am'y lafininna na am'y lafininna andre mato ministry ny fitsarana
manana ndraikitra anatin'zany ianao amin'ny lafiny resaka fitsarana reny resahako zay nanao ny tsy mety sazio fa aza manao mizana tsy indrindrina aza manao mizana roa zany hoe nenitiana zavatra mitovy ara de anao miditra ponja nenitya samy vita ohatra nrendra raha SMMC reny ka dia zay nao namaranako ny teniko namana faniry de alanty fa maromaro ny zavatra tiako resahana fa nefa efa voafetra ny fotoanatsika de mbola ho avy koa ny resahantsika liana aloha ranga mba hiteny an'ity andre mato ministry ny fanontaniana anao petrako aminao tena ianareo marina ve amin'ny alalan'ny SPM na le hoe state procurement of Madagascar of Madagascar zany moa tsy de mahay anglais loatra fa mba mamakimaky an'iny mety hoeko tena ianao marina ve na tena ny fitondram-panjakana marina ve nanafatra an'le simenitra ray zay adrirany resaka renay dia tsy anareo velively fa salovaninareo indray ary terenareo fotsiny ilay mpandrarana nafatra azy ivaritra azy amin'ny vidiny mora na amono antoko ary satria ianareo fa tsy afaka itsony amin'le izy hoe tsy voafehinareo ny vidiny ka misy commission parlementaire ho atsangana zay matsy d'enquête parlementaire makasika ny fiakarana zay matériaux de construction zay ka tariany solombavam-baoaka anankiray eo zay tsotonoko ny anarana fa ho hitantsika eo ny fivoarana de faharoa farany makasika ny aiza andre matofoloa le sambo roapolo mahery sa tsy fantatro nanafarana PPN tena ianareo koa ve nanafatra an'izany fa simenitra aloha pour fouiller aminay ny contraire an'izay fa tsy ianareo velively nanafatra an'izany simenitra zany simenitra nafarana mpandrarà de tonga de tangenanareo sady terenareo zany ny fomba n'le fitondrana mariny zany zavatra voalazako zany nininona ho ambaranareo indray zay namana faniry fa maharonitra mihitsy matsy ny mandrehany le zavatra fomba fanao reto fitondrany reto tena mampitelitely foana mihitsy ianareo nanay ka dia zay le izy miaina mateza mampahery ny vaoaka malagasy fa tena mafy le iainantsika ka dia araky ny teniko ndre mandeha na mahandro sika na sahirany sika de zao miezaka amin'ny fanampy any sika miezaka sika manao zay tratra amin'ny fifanampiana ka dia araky ny teniko teo aloha lalaka amin'ny fivezivezena aloha lalaka ny fitenenana dia avereno reny zavatra nangatahana tamin'izay resaka MBS any amin'ny tambazotra ny fisokafany orinasa malagasy de milamina isika mamerina fakasitrahana fisaorana antsika rehetra ny teknisianina ao ambadika ao namana faniry zay mpanentana mahafatrapo eto amin'ity fandaranty ary isika rehetra tsy mahafoy ny fanarahana izao fandarana miara-manonja ny MBS 95.4 sy ny radio Mada 100.8 ka dia mandra-piona mandra-presaka indray toboko lasy toboko vavy veloma toboko iny ary de zay fisaorana sy teny navelany député fetra Rahalamizafimbololona ho atsika zay zany no amaranana ny fandarana indray tamin'ity fahavalony volana Desambra raiky amby roapolo sy roa arivo ity misaotra ny vahintsika de ny professeur Jemsara Tsima isika misaotra ihany koa ny Rina Arabe Mananjara de ny teknisianina atsika mahafinaritra tena miasa mafy ao ambadika ao anaova kokoko sy fisaorana mihitsy ny teknisianina atsika ny ekipa Tariandry Zankla zany zay tena tsy mitsahatra mihitsy ny hoe ahoana ny ampatsara ny télé ahoana ny ampatsara ny radio de miakatra eny amin'ny pilôna de mikitika ny émetteur de makary amin'ny faisceau de miazakazaka mijery ny lafo fréquence de miforotra mihitsy any amin'izay toerana rehetra afahantsika mandray azy de tena miara-misala ny ekipa mba hatsara ny fandraisantsika azy ohatra zany koa ny ekipa ny teknisianina eto amin'ny studio anay tena manao mihitsy ny ekipa ary ny ao ambadimbadika ao maromaro mirahalahy izy de tena anaovana fisaorana foana satria tena mahafinaritra ny fiara-miasa amin'ireo tariakamareo reo tena mpiara-miasa reo de zany tena anatin'ny fifanajana sy eo anatin'le fifampatokisany asa daholo zany de anaovana an'izay tena hoe fisaorana bevata izay eny ary ho an'ny rapitsondray de vahiny hafa solomavambaoka hafa arakarak'izay fandaminana io indray no hiara-dalana amintsika zany fa mbola ao anatin'ny fandrindrana azy zay fa omena sehatra trany isika rehetra hanohevitra ho an'izay hoe fiainan'ny firenena izay makasitraka makatelona topolasy topovavy ary dia mirary atsika rehetra zany ho totosa tsara indray ny tapan'ny arivany ty larobia atsika ity